Mangataka antsika rehetrarehetra hitsangana tompoko. Eny ary tompoko, satria efa nahazo toerana daholo ny olo manan-kaja antsika ary tsika tsiraray avy dia manasa antsika hiaraka hiredona ny hiram-pirenena andininy voalohany ihany. Azaho toerana ary tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny abakabaka no ambom-pionan'ny kintana, ny lanitra ambom-pionan'ny raona, ny eto kosa ambom-pionantsika mianakavy mba hanatrika izao atrikasa fanapariahana ny vokatra sy ny trakefa no entiny fandaharana Success USAID niaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana teto amin'ny faritra Boeny izao. Koa miaraba antsika rehetra tonga soa ary misaotra antsika rehetra koa namaly ny antso. Koa arabaina tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ramatoa solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany. Andriamatoa Tale Generaly misana ireo aretina azo soroana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sady misolo tena ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Andriamatoa Tale kabinetra eo anivon'ny faritra Boeny misolo tena ny andriamatoa governoran'ny faritra Boeny. Ianareo ray aman-dreny hajaina ampanjakabe any Boeny. Andriamatoa chef district Mahajanga faharoa sy andriamatoa solotenan'ny préfet any Mahajanga. Andriamatoa Tale misahana ny vola ao amin'ny commune ny Mahajanga. Ianareo Tale Generaly régionaly misahana ny asam-panjakana tsiraray avy eto amin'ny faritra Boeny. Ramatoa chef Fokontany ny Amborovy. Ianareo médecin inspecteur misahana ny distrika enina ato anatin'ny faritra Boeny. Ireo Tale iraisam-paritra, Tale nasionaly, Tale miparitra ny fandaharana Access USAID sy ianareo mpiara-mombona antoka ara-teknika sy arabola miara-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana eto amin'ny faritra Boeny. Isika rehetra fianakaviam-ben'ny ministeran'ny fahasalamana eto amin'izao faritra Boeny manatrika etona, tompoko lahy sy tompoko vavy. Mamela ahy ianareo raha mitafa mialohantsika rehetra, ray aman-dreny, zoky, zandry izay vory eto. Fa ny teny hono tsy natao hifandrombahana ka noho ny lamina napetraka
dia raisiko ampanetrentena ny andrindra izao atrikasa izao, koa manao azafady tompoko lahy, mialatsiny tompoko vavy. Voalohany teny dia isaorantsika Andriamanitra nanome izao fotoana izao. Ka toy izao ara ny fandaharam-potoanantsika ao anatin'izao atrikasa izao. Ny tapany voalohany ny fifandimbiasam-pitenenana ataon'ireo olo-manan-kajana saina. Elanelan'ireo tselam-panentanana fanehoana rakitsary vitsivitsy momba ny fandaharan'asa access. Ny tapany faharoa indray, hijery isika ireo rakitsary mitahiry ny fijoroana vavolombelona tamin'ny asana omby nataon'ny fandaharan'asa access tao amin'ny distrikany Soalala sy Mitsinjo. Aorianan'izay misokatra ho antsika ny adievitra arahana fanontaniana sy valiny izay tarihiny Andriamatoa talemparotry ny fahasalamana eto Boeny sy ireo médecin inspecteur miara-miasa aminy. Ny tapany fahatelo, fanolorana ireo fitaovana maromaro avy amin'ny fandaharan'asa access mba hampiasaina anohizana ireo asa vita ho an'ny ministeran'ny fahasalamana. Rehefa vita izay, aorianan'ny teny fisaorana dia hitsidika ireo stand vitsivitsy etsy ivelany isika, ary raha tapitra izay dia faranana amin'ny fiaraha-miala etaeta ho firaisampo sy fiaraha-migokany tsara indrindra. Koa izay no ela, izay ny fo, fa ny tonga tsy mandombaravarana olona tsy mahalala fomba, ny ampandrosoana tsy miditra kosa havany manorosory, koa odrera havana voay varavarana fa hiditra koa. Manasa ampanajana Andriamatoa talehan'ny vola ao anatin'ny commune urbaine ny Mahajanga mba hamovaravarana antsika mianakavy, manasa ampanajana tompoko. Ramatoa solombavam-bahoaka zay voafidy eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga, Ramatoa Rahantanirina Lalao. Andriamatoa tale generaliny fahasalamam-bahoaka zay misolo tena ny Andriamatoa ministra zay avy any Antananarivo sy ireo délégation miaraka aminy. Andriamatoa Dirkaby tale kabinetrany gouvernorat Boeny, gouverneurany faritra Boeny. Andriamatoa mpanjakabeny Boeny. Andriamatoa Dina Hermisy Guy sy ny mpiaradia aminy ny manantany. Andriamatoa lehiben'ny distrikany Mahajanga 2. Andriamatoa zay misolo tena ny préfet any Mahajanga. Ianareo tale paritra zay tonga nasaina etoana, zay misy ihany koa ireo tale iraisam-paritra zay nasaina, ary ianareo zay médecin inspecteur zay tonga manatrika ihany koa an'izao atrikasa izao. Ianareo délégation avy amin'ny access avy any Antananarivo sy ianareo ihany koa mpiara-miasa aminy avy amin'ny faritra Boeny, tonga soa tompoko. Ary ianareo zay nasaina rehetra tonga eto mahakasika an'izao atrikasa izao dia faly miaraba antsika rehetra, miaraba ary tonga soa ihany koa eto amin'ny tanànany Mahajanga. Ny voalohanteny dia isaorantsika Andriamanitra Andriananahary nahafahantsika nahatratra an'izao fotoana androany izao, ary ny antenaina dia atotosa antsakany sy andavany an'ity atrikasa ity. Manaraka an'izany dia mitondra teny fialantsiny avy amin'ny Ramatoa filohan'ny délégation manokana, satria ny marimarina kokoa raha ny fanasana dia izy ny tokony ho tonga eto hiaraka amintsika.
fa noho ny adidy amanandraikitra zay isaany dia nampitondra teny fialantsiny izy tamin'ora farany raha ny faniriny dia ho tonga izy fa tamin'ora farany dia nampitondra n'izay teny fialantsiny zay ary ny angavy anay mpiara-miasa aminy mba hiatrika sy hanatrika n'izao atrikasa izao ary isoloanay tena ampanetretena eto izany. Manaraka n'izany dia amin'ny mahafiadidina ny tanàna ny Mahajanga ny tenanay izay misolo tena ny Ramatoa PDS zay dia faly mandray antsika ary tonga soa eto amin'ny tanàna ny Mahajanga ary manasa antsika sahady koa raha ohatra misy fiafarany izao atrikasa izao raha mbola manana fotoana isika satria voatapitra tsy ho ela teo angamba ny fotoa ampialan-tsasatra dia manasa antsika mba hitsidika an'ireo toerana izay manatantara sy toerana izay atsidina rehetra eto amin'ny tanàna ny Mahajanga. Zava-dehibe tokoa ny atrikasa tahakan'izao satria raha tonga teto amin'ny tanàna ny Mahajanga na ny fahatriboeny ianareo avy eo amin'ny access izay miasa ary miantoro nefa raha tapitra misy fahataperany na mety ho fanohizany izay ataontsika hoe atrikasa izay ka tsisy ny famelabelarana fanambarana ny vokatry ny asa na ihany koa tsisy ny mba hoe filazana mialoha tahaka izao ny mety ho fahataperany asa dia somary mampametra-panontaniana ihany satria hery lehibe sy ataoko hoe fampandrosoana lehibe ho an'ny tanàna ny Mahajanga ny asa ao amin'ny tontolo ny fahasalamana izay nataonareo teto nefa raha tsisy ny fiarahana tahaka an'izao alohan'ny fiafarany ny asa izay sahanareo eto dia mpametra-panontaniana izay. Eto dia mitondra teny fisaorana lehibe ho an'ny ataontsika hoe ministeran'ny fahasalamana sy ny ihany koa ianareo avy ao amin'ny programa access izay ny safidy manokana ny tanàna ny Mahajanga mba isahananareo any izay programa izay satria be dia be ny vokatsoa hita nandritra n'izay fotoam-piasanareo izay ary maro ihany koa ireo fanamorana ho an'ny vahoaka tsy vaky volo eto amin'ny tanàna ny Mahajanga mahakasika n'izay programa ny sahananareo zay mbola ho jerentsika rehefa avy eo ny vokatra fa misaotra sahady ary mirary ihany koa raha mbola misy ny fitohizany programa mba hitohy izany. Zay angamba noela zay no lava zay no fohy misaotra tompoko lahy makatela tompoko vavy mirary soantsika rehetra tompoko. Misaotra betsaka isika ny amin'ny lateny izay no tanterahany solotena avy ao amin'ny commune urbaine Mahajanga. Ny fanaka hono no kanto, ny tompony ty karakara. Fandarana success mahomby no indro mamelany tsara. Koa andeha rahantsika amin'ny alalan'ny rakitsary izany antsona hoe access izany. Aorinan'izay dia manasa mpanajana ny tale national lefitry ny fandaharana success USAID hanohy ny fandraisana ny teny. Access dia fandaharana asa vatsiny ny USAID vola mandritra ny 5 taona ary miasa any amin'ny faritra 7 eto Madagasikara. Distrika ara-pahasalamana miisa 7 no tohanany access ary anisan'ny tanjona voalohany imasona ny fampianana ny taha-pahafatesan'ny reny sy ny zaza malagasy. Miezaka mametraka fanatsarana maharitra ny access amin'ny asa rehetra izay tanterahany mba hanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Voakasika voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana.
manamafy ny fahaiza-manao ny ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ny access ao ny fampiofanana amin'ny asa ao ihany koa ny fanaovana tantsorika eny fotony imasoany ny access ihany koa ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa ary indrindraindrindra ny fampitaovana ireo tompo-pahasalamana sy hopitaly ny fametrahana fanatsarana maharitra nefa dia miankina ihany koa amin'ny fahaiza mitantana ka miara-miasa akaiky amin'ny rafitra rehetra ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny access ahafahan'izy ireo aomby eo amin'ny ezaka fanatsarana mila apetraka voakasika ao anatin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ihany koa ny fandrindrana ny famatsiana fanafody mba hisitraka fitsaboana feno ireo marary mila izany ny tatitra ara-pahasalamana ihany koa dia izahina mafisina ary atosiky ny access ny fampiasana teknôlôjia vaovao mba anafainganana ny asa sy ahafahany ireo tompona andraikitra manara-masy tsara ny valana aretina mety hitranga mpanohana mahatoky ihany koa ny access ao anatin'ny valana aretina toy izao eo amin'ny fanaraha-maso eny fotony eo amin'ny fandrindrana ny fanangonam-baovao eo amin'ny ezaka fanaovam-bakisiny ary koa eo amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fisorohana ny aretina ny fanatsarana rehetra atao manodidina ny fahasalamana manko dia mila ezaka avy amin'ireo vahoaka mpisitraka izany anisan'ny mpanohana voalohany amin'ny fiovam-pietsika sy fiovana eo amin'ny fiarahamonina ny access izay mirindra ao anatin'ny etsika be miray rehefa tsara sy lavirary manko ny tolotra ara-pahasalamana ary matanjaka ny rafitra ara-pahasalamana amin'ny ankabe dia mihatsara ho azy ny fahasalamam-bahoaka rehefa samy tompona andraikitra amin'ny fahasalamana ny tsirairay ho voasorika ny aretina sy ny valana aretina ho voahaja ny zony marary sy ny zony ny mpiasan'ny fahasalamana ary ho tsara karakara ny reny sy ny zazany malagasy naizanaiza misy azy eny ary rehefa avy nafantatra ny fandaharan'asa access itsika dia ny olona mifampiresaka tsy mifankafantatra dia mety sadasada ihany ka tsara alohany hanohizana ny fandraisam-pitenenana dia manasa ny solotena avy ao amin'ny préfecture tsika hanao fampafantarana anireto vahiny manan-kaja izay nasaintsika manasa ao ampanajana Andriamatoa solontenan'ny préfet handray ny teny ny anjara fitenenanay moa zany dia ny fampafantarana ny vahiny manan-kaja ny vahiny nasaina eto mialohan'izany tsy haiko ny tsy hametraka ny fialantsiny amin'ny tsy fahafahany Andriamatoa préfet no ny adidy aman'andraikitra ny voalohany ary miangavy tompoko mba hitsangana raha mety mba ho fantatra ny vahoaka i Ramatoa député de Madagascar zay voafidy teto Mahajanga Ramatoa Rantanirina Lalao mankasitraka madame député ny manaraka directeur général de la médecine préventive zay misolotena ny monsieur le ministre de la santé publique misaotra tompoko
Ni directeur de cabinet ni gouverneur de la région Bweni. Mpanjakabeny Bweni sy manantany miaraka aminazy. Izaho moa no misy olo-tena any Andriamatoa, préfet eto amin'ny faritry Bweni. Ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Andriamatoa misy olo-tena ny madame PDS eto Andrenivohitry ny Mahajanga. Ny lehiben'ny Fokotany eto Amborovy. Directeur régional ni santé publique. Directeur régional ni éducation nationale raha ohatra ka eo na solotena ny azafady. Mankasitraka tompoko. Ny directeur régional ni rano sy ny fidiovana. Ohatra eo na ny solotenany. Mankasitraka. Ireo médecin inspecteur maromaro, enina moa reo ato amin'ny faritra Bweni, médecin inspecteur ny Ambatoboeny. Médecin inspecteur eto Mahajanga voalohany. Médecin inspecteur ny Marovoay. Solotenany. Médecin inspecteur ny Mitsinjo. Médecin inspecteur ny Soalala. Médecin inspecteur ny Mahajanga faharoa. Ny manaraka reo solotena avy amin'ny Access. Directeur adjoint. Ialana tsiny fa voatonga ny solotenany député Afakandro Hono ozisy teo. Mankasitraka madame. Directeur adjoint ao amin'ny Access Hawkins Sharon. Directeur adjoint ny programme terrain Rasamanana Irlaza. Directeur interrégional Andriaminantsoa Yuli. Directeur régional Razafindrandretsa Sanda. Conseiller senior fourniture de soins Rabe Manantsoa Herivlolna. Zay tompoko lahy sy tompoko vavy zay latsaka moa zany ialana tsiny indrindra tompoko fa zay ny voasoratra amin'ny liste protocolaire ty aminay ka ny teny famaranana de misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy ajaina. Mankasitraka mankatelina ny solotena avy ao amin'ny préfecture ny Mahajanga ny amin'izay fampafantarana tsika rehetrarehetra izay manatrika izao atrikasa izao. Koa dia faly mahafantatra tompoko
ary misaotra betsaka amin'ny fahadongavana. Le programme Access est un programme qui assure l'amélioration de la santé publique. Nous invitons maintenant Monsieur le directeur adjoint national du programme Access. À vous la parole, monsieur. Madame le député de Madagascar, élu à Majanga, directeur régional de la médecine préventive représentant Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le directeur de cabinet gouverneur de la région de Bweni, Panzakabe de Bweni, le représentant du préfet, le chef district de Majanga 2, le éché PDS de la ville de Madzanga, chef Okuntani Amburuvi, le directeur régional de la santé publique, les autres directeurs régionaux, tous les médecins inspecteurs ici présents, les représentants du programme de santé USAID Access, nos chers partenaires et collègues, dans vos grades et rangs respectifs, tout protocole respecté, Tumklai Sing Tumpavi Salama. C'est avec un profond sentiment de gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour cet atelier de dissémination des résultats du programme USAID Access dans la région de Bweni. C'est un moment empreint de réflexion sur les progrès réalisés, des défis surmontés, mais aussi c'est un moment de nostalgie qui a été marqué par des partenariats précieux, des collaborations fructueuses, rendant tout cela possible. Depuis 2018, le programme de santé USAID Access avait comme ambition d'avoir un impact durable sur la santé du peuple malagasy, en réduisant de manière significative la mortalité et la morbidité maternelle et infantile. À travers une collaboration étroite avec le ministère de la Santé publique à tous les niveaux, avec les directions centrales, les directions régionales, dans les districts et jusque dans les communautés, nous avons travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif ambitieux. À Bweni, ce programme phare de USAID, avec les équipes de DRSP, du STSP, les EMAR et les EMAD, ici présents, a consacré des efforts considérables pour renforcer les capacités des acteurs locaux, des agents de santé communautaires et les professionnels de la santé, afin de garantir que les services de qualité soient durablement disponibles et accessibles à toutes les communautés malagasy. Aujourd'hui, nous célébrons les résultats de ces efforts. Nous avons assisté à une transformation palpable. Notamment, 2 districts sur les 6 sont devenus Manunga, c'est-à-dire un district très performant, Majanga 1 et Swalala. Bravo. Bweni est également parmi les régions pilotes de l'approche IM-AQS clinique au sein du CHR de Maravai. Les résultats sont nettement palpables à ce stade. 3. L'introduction de l'approche LDP+, au niveau des CSB, ce qui a contribué à l'amélioration des indicateurs clés et a permis d'accéder au statut de district Manunga. 4. Ce ne sont que des exemples, parmi tant d'autres, mais je sais le directeur de la santé publique, ici à Bweni, vous développera davantage les résultats de ces 6 années de collaboration. Au-delà des chiffres et des statistiques, ces résultats qui seront dévoilés par M. le DRS se reflètent aussi dans les sourires des mères et des pères qui sont heureux d'accéder à des soins de qualité, même dans les districts les plus éloignés. Elles se manifestent dans les communautés qui se sont unies pour promouvoir la santé et le bien-être de tous. Elles se manifestent dans la vision d'un avenir plus brillant pour les générations à venir à Madagascar. Et surtout, elles se manifestent par la forte appropriation du ministère de la Santé publique sur les approches mises en œuvre conjointement avec Access, pour ainsi dire, Vitanareo Sambreri Ilayasa. Chère assistance, je tiens à réitérer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont rendu tout cela possible, aux équipes dévouées d'Access à Mbatu Bweni, Madzanga 1,
Madzanga 2, Marvoy, Mitsinzu, Swalala, aux collaborateurs du ministère de la Santé publique, à travers la DRSP, aux STSP, aux agents de santé, ainsi qu'aux agents communautaires qui ont travaillé sans relâche pour mettre en œuvre ce programme sur le terrain. Aux autorités locales et aux partenaires communautaires qui ont été d'un appui primordial, et surtout aux couples et aux familles malagasy qui ont été au cœur de notre passion et notre mission pour un meilleur accès aux soins. Mesdames et messieurs, merci pour votre dévouement, votre passion et votre engagement envers cette noble cause. Ensemble, nous avons fait la différence et ensemble, nous continuerons à aller de l'avant vers un avenir plus lumineux pour Madagascar. Je vous remercie pour votre attention. Mankasichaka. Misaotra ny Andriamatoa talelefitry ny programme Access tsika ny amin'izay lateny izay nataon'izay mamariparitra ireo asa vita sy izay mbola ho atao iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny fandaharana Access dia nametraka ho vaindondra raha ny fampiofanana ny mpiasan'ny fahasalamana momba ny taohay ho mpitarika mahomby. Koa mialohan'ny hanomezantsika ny anjara fitenenana ho an'ny Andriamatoa tale kabinetra ny faritra Boeny dia manasantsika hanaraka ny rakitsary momba n'izay taohay du leadership izay. Mandiana manatona ny olona. Mianara aminy. Tiavo izy. Mianga amin'izay efa hainy. Manorena amin'izay efa nanana. Fa ho an'ireo mpitarika tena mahay a. Rehefa vita ny andraikiny sy ny asany dia ilaza ry olona tarino hoe vitanay samirery ilay asa. Vitanay samirery ilay asa. Vitanay samirery ilay asa. vitanay samirery ilay asa. Nahazo ny traikefa itsika eto amin'ny faritra Boeny ka andao ary tsika rehetrarehetra hiaraka iredona hoe vitanay samirery ny asa. Isa roa telo? Mankasitraka tompoko. Manasa ampanajana ny tale kabinetra ny faritra Boeny ary handray ny teny izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy miarabantsika rehetra izay ato anatiny ity toerana mahafinaritra ity. Ombako manana ny voninahitra sy ireo anjara toerana ireo manam-pahefana tonga mamonjy an'izao atrikasa izao. Ary tahaka izany koa isika manatrika an'izao atrikasa amin'ny aja sy voninahitra misy atsika. Magnano akory alim-bola tsara tsika jiaby satria eto amin'ny faritra Boeny no hanaovantsika n'izao todika sy fametrahana ny zavabita izay niarahana amin'ireo mpiaro-nantoka. Ny mialohan'izay dia
mametraka ny fialantsiny Andriamatoa gouverneur ny faritra izay tena naniry hoeto namatsika fa fantatsika fa mandalo eto amin'ny faritra Boeny ireo gouverneur maromaro izay mitsidika ny faritra Boeny ka manana didy amin'ny fandraisana an'izy ireo izy ka tsy afaka dia nanendry ny tenanay nisolo tena azy aty manome voninahitra an'izao atrikasa sy dinidinika izay anaovantsika izao. Ry namana matoa tanteraka izao vokatra izay azon'ny faritra Boeny izao dia misaotra voalohany ny filohantsika Andriamatoa Anny Rajoelina ary koa ny ministra ny fahasalamana izay nanome tanana nanome lalagna izay nafahany ireo mpiray-nombonantoka ka niara-niasa amin'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara. Ary tahaka izany koa manome fisaorana ny tompon'andraiki-panjakana rehetrarehetra izay ny fanome tanana eto amin'ny faritra Boeny mialohan'izany Andriamatoa gouverneur ny faritra satria raha tsy nometsika toerana ka niditra niasa nanatanteraka ireo vina izay matomatesa ny filoha ajaina ny fahazahoan'ny vahoaka ny fahasalamagna ny tsirairay. Eny tokoa raha nijeran'ireo zavatra ny projetetsika teo zahay mazava zany fa ny fahasalamagna no loharanokarena lehibe amin'ny fiainany zanak'olombelogno ary hita koa fa manomboko antragnontsaiky zay vao miboaka zany hoe ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza no tena ny matomatesany ity programa ity ary vitanay samirery io araka ny lazain'izy ireo teo zay fa nahazo fiofanagna avy eo nahazo fahasalamagna koa ny vahoakany faritra Boeny. Ary mankasitraky sy mankatelina amin'ireo mpiray-nombonantoka satria zava-dehibe tokoa izany fa ny ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo afaka ampandroso ny faritra Boeny sy ny manodidina azy ary afaka hametraka ny vinany président amin'ny fampandrosona ny Madagasikara ary izay ngamba no ela mankasitraka tompoko la mankatelina tompoko vavy. Misaotra betsaka ny tale kabinetran'ny faritra Boeny sady solotenany gouverneur tsika ny amin'izay teny izay nataony teo izay. Ny tao-trano tsy vitany irery izay misaraka fasika izay mitambatra vato. Vato navondro ny fandaharan'asa Access USAID sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izao vokatra ifampizarantsika izao. Koa ny soa atao levenam-bola ka ny vahoaka no hanankarena higoka ny tsirony sy ny vokatra izay fiara-miasa izay. Koa manana mpisolo vava izay vahoaka manoloana izao fanapariana sy fizarana ireo asa vita izao. Ka manasanao ampanajana Ramatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito teto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Honorable anao ny fitenenana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voninahitra lehibe ho ahy ny andraisako fitenenany etoana araka ny teninao hoe isolotena anireto vahoaka indrindrandrindra isolotena anireo zay nahita sy nahazo an'izay fiofanana izay. Miarahaba antsika rehetra araka ny ary fenitra zay misy antsika tsirairay avy na sivily na miaramila izany. Efa lina delina tokoa ny tenanay amin'izay fizarana ny vokatra izay. Efa hitanay eny ihany ny sombitsombony fa miandry anareo izay indrindrandrindra ny teny tsotra vety amiko zay ny tiavako ny mandray fitenenana afarafara satria matetika ny zavatra tianao ambara rehetra dia voalaza ny eo aloha ka ny amerina n'izy rehetra zay dia ho lavalava ka dia afoiziko ny fitenenana. Misaotra ny avy eo amin'ny ministère ny fahasalamana,
misaotra ny Andriamatoa Filoha Andrinirina Rajoelina satria raha nijery ny sary izay nalefa teo isika dia tena hita ny fidinana ifotony ary hita ry vahoaka fa tena faly satria tena miantraika any amin'ny vahoaka. Araka ny teniny dirikabo teo hoe ny fahasalamana ny loharano karena io ninona nanantsika na manambola na manana inaka tsy salama zay dia zava-pona ihany izany ka isorana nylay nahary isorana n'Andriamanitra nazahoana an'izay fahasalamana zay. Ary eto dia misaotra manokana ny DRS izay satria izy no eto amin'ny région Boeny ary hita fa tena manao ny asa tokoa satria matotonga ny fotony ohatran'ireny ny solotena ary hita fa dia tena misy ny solotena ny dokotera ny mpitsabo zay eny fotony. Tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra ny access manokana izahay satria raha ny tena marina ny contrat ohatran'io 5 ans nefa nahazo 6 ans sika teto Boeny zany amin'izao fiaraha-miasa izao dia na dia satrinay ary hipetraka eto na ampiana 6 ans ihany koa ny fotoana manapetra ary hifarana tsy ho ela zay fipetrahandrareo sy fiaraha-miasa zay mariatsika moa fa reo no nanampy arabola sy ara-teknika ka dia isorana lehibe mangataka tehaka mafy be ho an'ny access. Makasitraka, merci beaucoup. Eto tompoko lahy sy tompoko vavy na dia satry aza ny iresaka lavalava manoloana anareo efa lina dia lina tokoa izay hieno an'izay vokatra izay dia après le vokatra eo angamba dia misy tehaka mafy be ihany koa ny asehonay ary misaotra an'ireo zay nanolo tena nandray anjara nidina ifotony ary hita fa tena faly ny vahoaka any fotony ka dia eto izay Andriamatoa solotena ny ministre zay tonga aty hoeto tsara laza any amin'ny Andriamatoa ministra fa dia tena makasitraka ny vahoaka aty Iboeny. Zay ny ela zay ny fohy tompoko lahy sy tompoko vavy makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy. Mankasitraka indrindra Ramatoa solombavam-bahoaka ny amin'izay teny fisaorana solotenan'ny vahoaka tokoa manamafy ny fisaorana ny fandaharana asa access. Hisento kely isika izao hiaino ny sompim-pietsehana izay ataon'ny Tarika Marjoby alohan'ny andraisantsika an'Andriamatoa tale jeneraly misahanareo aretina azo soroana hitondra ny teny ary hanokatra amin'ny fomba ofisialy izao atrikasa izao. Tarika Marjoby anareo ny sehatra. Thank you.
ia voalohany teninay moa zany faly miaraba atsika jiaby zay naveto zay ma zany tariky maro job goma eto Mazinga faly miaraba atsika jiaby surtout anareo mpiasa Panjakala eto Mazinga tsy anognonana tsy anavagna tsy amritana ary masaka lava zay mikoezy Panjaka Beniboeny ina Elmisgi kabe sonrazana ary soranay koa manantany miaraka aminazy ao isoragna manokana koa zoko vavy nina zokonay zany izy zokony maro job zany izy de tsy hoe navagna fa agnisan'ny zoky mitondra natombo tanatin'ny la muzika zany ia andrenjara eto nono masaka lava zay sotra tompoko ya
fa ny zavakanto dia isan'ny manala stress rehefa tsisy ny stress dia salama vatana salama saina ny olombelona. Makasitraka Ramatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany. Vahoaka vanona sy vonona ary mendrika salama no andron'ny firenena ary ny vahoaka salama no antoko ny fandrosoana. Ny ministeran'ny fahasalamana izany no indro lasa antoko ny fandrosoana. Ny ministeran'ny fahasalamana no atao hoe voalohany-karena mizara n'izany fahasalamana izany ho an'ny vahoaka. Koa manan-kalahatra amintsika ny ministera amin'ny alalan'ny tale jeneraly ny fisorohana ara-pahasalamana sady solon-tenan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka manoloana izao atrikasa fanapariana sy fizarana haitao sy ny asa vita niarahana tamin'ny mpiarahamombonantoka USAID Access izao. Koa omenanao ampanajana ny teny tompoko ary manasanao hanokatra amin'ny fomba ofisialy izao atrikasa izao. Ramatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany, Ramatoa assistante parlementaire, Andriamatoa Mpanjakabeny Boeny sy ny manan-tany miaraka aminy, Andriamatoa solon-tenan'ny Andriamatoa gouverneuran'ny faritra Boeny, Andriamatoa lehiben'ny distrikta ny Mahajanga faharoa, Andriamatoa solon-tenan'ny Andriamatoa préfet-ny Mahajanga, Andriamatoa solon-tenan'ny Ramatoa lehiben'ny délégation manokany commune Ambonivohitra Mahajanga. Isika tale sy talemparitra, tale iraisam-paritra izay tafavory etony. Isika médecin inspecteur sy ny mpiara-miasa amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka rehetra izay vory eto. Isika mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny access izay taren'Andriamatoa tale lefitra eo anivon'ny fandaran'asa access. Isika vahiny manakaja araky ny aja sy laharam-boninahitra misy atsika avy ampanajana tanteraka ny arifenitra tompo-klasy tompo-vavy. Ampanetretena no andraisako fitenenana. Misy olo-tena n'Andriamatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka izay naniry tokoa raha naniry araka amintsika eto amin'ity androany ity, kanefa noho ny andraikitra maro samihafa izay anisan'ny goavana daholo eo anivon'ny firenena dia naniraka anay izy Isy olo-tena azy ary anao sy hitondra izao lahateny izao izay raisina amin'ny mpanetretena. Ankafaliana no anatrehana antsika rehetra amin'ity androandroany ity izay isaorana n'Andriamanitra nanome fahasalamana ka natavory antsika maro toy izao satria raha nikasa isika ka tsy tanteraka izany dia ho zava-poana ihany. Ny ministèran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny politika ankapobeny fanjakana izay manana andro telo dia ny anankiray amin'izany ny fampiroboroboana ny maha-olona na ny promotion du capital humain dia miezaka manatratra izany tanjona izany. Anisany ao anatiny ihany koa no nandrafetana ny drafitrasa mpampandrosoana ho an'ny sehatra fahasalamana tamin'ny taona 2024 izay mametraka ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana ara-kalitao manakaiky vahoaka ary mampiaty ao anatin'ny fanajana tanteraka ny maha-olombelona. Dia miara-miasa feno sy tanteraka arak'izany ny programan'asa access USAID access izay antom-pisiny izao lanonana manakaja atrehantsika androany izao. Ny programa access tokoa dia anisan'ny mpiara-mombonantoka
ara-teknika sy ara-bola teo anivon'ny USAID zay nanana tanjona ampihena ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza eto Madagasikara. Mifanojo tanteraka zany amin'ny tanjona napetraky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka araky ny drafitra asa-pampandosoana ny sehatra fahasalamana ny tenenina teo. 9 taona nanomboka tamin'ny taona 2012 ka hatramin'ny 2020 izao ao anatin'ny faritra 420 no niasana sy niarahana ny asa tamin'ny programma USAID Access. Ho an'ny faritra Boeny manokana dia nanampy tanteraka ny ministeran'ny fahasalamana, nanampy ny fitaliavana ny faritry ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana sy ny kalitaon'ny izany tolotra izany ny programman'asa, ny fandaran'asa Access. Nanampy ihany koa tamin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana, renforcement du système de santé. Nanampy tamin'ny fampiakarana ny filana na ny tinady amin'ny teny frantsay moa hoe génération de la demande amin'ny tolotra ara-pahasalamana rehetra ka ahafahan'ny vahoaka izay tena mila izany misitraka ny tolotra ara-pahasalamana. Ary anisany fa tsy kely indrindra satria ao anatin'ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara dia ny fahasalamana any fotony na anivon'ny communauté no fototra zany rafitra izany dia anisan'ny nandraisan'ny programman'asa fandaran'asa USAID Access ny fandraisana andraikitra, fampandraisana andraikitra ny vahoaka avy any fotony ny fahasalamana izy ireo. Tsy adinontsika koa fa ny maneran-tany dia nandalo vanim-potoan-tsarotra tamin'ny taona 2020 sy 2020 tamin'ny valanaretina Covid-19 dia nanome tantsorika feno sy tanteraka atsika teto anivon'ny ministera, teto anivon'ny firenena ny programman'asa USAID Access ka nanome tolotra tamin'izany ady amin'ny valanaretina zany tamin'ny alalan'ny fampitaovana ireny vaccinodrome ireny sy fanamafisana ny fahaiza manao ny mpisehatra amin'ny lafiny ara-pahasalamana rehetra na ny teny anivon'ny fiarahamonina. Fisaorana sy fankasitrahana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no atolotra ho antsika tompony andraikitra ara-panjakana, ara-politika, ara-drazana, ara-pivavahana izay tafavory eto satria pirahalahy mianala isika niara-nisa lahy tamin'izany sehatra ara-pahasalamana zany ka ny fahombiazan'ny ministeran'ny fahasalamana dia fahombiazantsika rehetra izay tafavory eto ihany koa. Misaotra amin'ny fahafoizana fotoana satria fantatra fa tompony andraikitra ambony sy manana didy goavana avokoa isika kanefa tsy nareo ambany zavatra ny fanasana amin'ity androany ity dia mampitondra ny teny fisaorana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay soloana tena. Ny fiarah-miasa tamin'ny Access dia fiarah-miasa matotra sy nahomby araka ny tenenina teo nanomboka tamin'ny taona 2020 dia nahitana izay ny fanamafisana ny fahaiza manao ny mpisehatra ara-pahasalamana tsy ny mpiasan'ny fahasalamana ihany fa ny mpisehatra ireny mpanentana ara-piarahamonina ireny ihany koa nahazo izany ary tao anatin'ny fitohizana fanatsarana ihany koa ny foto-drafitr'asa izay efa hitantsika naseho teo ny sombitsombony fa mbola ho avy ny betsaka satria fizarana izany vokatra zany no atao amin'ity androany ity. Ny fampitaovana na fitaovana na fanafody dia niarahana ihany koa ny sitraka tamin'izany fandaran'asa Access izany. Ny fanomezan-toky avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia hoe mety hifarana ny programme Access amin'ny fotoana izay hifaranany fa niezaka izay efa natomboka sy ny traikefa tsara izay noraisina indrindrandrindra tao anatin'izany ezaka ho fanatsarana fahasalamana reny sy ny zaza anisan'izany satria ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza dia mbola ambony dia ambony ho antsika eto Madagasikara nefa izany anisan'ny tondrozotra ao anatin'ny fanatrarana ny tanjony amin'ny fampandrosoana maharitra na fampandrosoana lovain-jafy. Hifarana sady ny fandraisako fitenenana satria ny tena votoatin'ny izao fivoritsika izao izao atrikasa izao dia fizarana ireo vokatra izay niarahana tao anatin'izay 9 taona izay
dia amin'ny anaran'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny anaran'Andriamatoa minisitra zay soloana tena dia ambara fa misokatra amin'ny fomba ofisialy izao atrikasa fizarana ny vokatra teo anivon'ny fandaran'asa USAID Access teto amin'ny faritra Boeny zao. Mankasitraka tompolahy, misaotra tompoko vavy. Misaotra betsaka ny tale jeneraly ny fisorohana ara-pahasalamana izay sady misolo tena ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nanao an'izay lahateny filazana ny momba ny fiara-miasa ny arahana tamin'ny Access USAID teto amin'ny faritra Boeny ary nanomeko teny fampanantenana ny amin'ny fanohizana ny traikefa izay efa napetraka izany fandaharan'asa izany. Koa dia mankasitraka tale jeneraly amin'izay lahateny izay. Ndao ary tsika rehetrarehetra satria efa nisokatra dia ndao tsika hiaraka anao lamako dia mba ho fanomezam-boninahitra koa ny fisokafana izay atrikasa izay. Lamako! Lamako! Avereno? Avereno? Atsatoy? Atsatoy? Mankasitraka tsika rehetrarehetra. Izao tsika dia iroso amin'ny tapany faharoa dia ny fanehoana ireo vokatry ny asa ny arahana tamin'ny fandaharan'asa Access tato amin'ny faritra Boeny izay atolotry ny Andriamatoa tale fitalevam-paritry ny fahasalamana eto Boeny arahan'ireo médecin inspecteur roa dia ny distrikany Soalala sy Mitsinjo ary faranana amin'ny Rakitsary maneho ny fiara-miasan'ny fandaharan'asa Access tamin'ireo mpanentana ara-pahasalamana teto amin'ny faritra Boeny. Koa iomanantsika amin'izany dia ijery Rakitsary momba ny fandraisana an-tanana ny vehivavy isika aloha koa manasa ny teknisianina handefa izay Rakitsary izay. Tamin'ny volana febroary 2024 tia nisy vehivavy tonga teto aminay tratrany fahaverezan-drabe hémorragie zany raha teny vahiny. Dia rehefa tonga teto izy io dia za mihitsy no niatrika an'le vehivavy verlio. Dia nozahana dia nijerena le lio hoe inona ny antony nahaverezan'le lio dia nijery dia ka nisy tataka tany anatin'ny tany. Dia napiditra RL liquide zay, napiditra sérum tamin'le vehivavy dia nampiasa zavatra ampijanona ny liony, oxytocine natao anaty sérum dia nasiana mitokana koa ho fanampy ny herin'le vehivavy. Satria le izy koa déchirure nanjaitra ihany fa le izy tsy tonga tany anatin'le zaitra natao fa zaitra ity ivelany kely izy tena tataka hatrany anatiny mihitsy le vehivavy any amin'ny col dia mila ampidirina anaty bloc mihitsy nga tsaratsara kokoa amin'le vehivavy. Ny abetsaka le lio very taminazy dia voatery zay nametraka vêtement anti-choc ny fiantsoana anazy alohany andefasany azy any Marivoay satria zay ny hôpitaly lehibe akaiky anay teto. Dia napetaka le akanjo fiarovana azy amin'le izy verlio dia nalefa alan'iny any amin'ny hôpitaly be Marivoay. Raha tsy nisy an'iny vêtement iny aloha zany dia nampalahelo le vehivavy satria tena iny zany mba misy compression kely amin'ny vatany satria le lalana koa mbola lavidavitra dia napety azy mihitsy zany nisian'iny le vêtement anti-choc iny. Ny fiara-miasanay tany koa vao alefa le olona dia nisy mpiara-miasa iray nantsoina hoe misy olona ho referenay any anesthésiste tany tenenay hoe mialoha fa misy olona ho avy any fa misy tratrany hémorragie aty aminay. Dia mba nisy fiomanana koa zareo tany hoe
misy olona ho avy avy any akazomborona dia efa miomana daholo. Nahafinaritra zany le satria misy fampiofanana mialoha momba an'izay dia efa nampahafantarina le olona dia avy eo koa tsy mba hoe misalasala hoe asanao rery dia nialagala. Taloha manko ohatra ny no azy tany fa efa fantatra hoe miara-miasa rehefa misy livery dia fanaraka tsara izay tany sy tany amin'ilay toerana nandefasana azy. Sahirakirana ihany zahay fa isaorana aloha tsy naninona le vehivavy tonga soamantsara tany ihany izy dia velona soamantsara ihany koa. Mampiasa amin'ny fahasalamana zany na azo fiofanana ara-dalàna dia matoky tena mihitsy amin'izao amin'ny fandraisana tanana ny reny verina io ampiterahana. Manasary amin'izao fotoana izao ny fitalevam-paritry ny fahasalamana arahana médecin inspecteur Soalala sy Mitsinjo haneho ny résultat ny asany arahana ny fandaharana asa Access. Efaly miarabantsika rehetra amin'ny arofenitra izay ananantsika tsiraray avy. Misaotra an'Andriamanitra atsika fa mbola nomena an'ity fotoana ity ahafahana maneho ireo vokatra niarahana tamin'ny tetikasa USAID Access nandritra izay enitaona izay. Eto ampiandohana dia mamelay anareo isaotra ireo talepatry ny fahasalamana ny fandimby teto amin'ny faritry Boeny nanomboka nisian'izany programme izany ary hatramin'ny androany. Makasitraka tompoko amin'ny fiarah-miasa izay notaterahanareo ka nahatonga izao fahombiazana teo amin'ity tetikasa izay niarahana tamin'ny USAID Access. Saorana ihany koa ireo médecin inspecteur sy mpiara-miasa rehetra tato anaty faritra Boeny nahatateraka an'izay fiarah-miasa tamin'ny USAID Access izay. Enitoana araka ny voalaza teo no natao io ary niara-ny asa voalohany tsara foana ampahafantaritsika aminareo hoe iza ny taleparitra niara-ny asa voalohany tamin'ny zany programme zany dia Andriamatoa tale généraly ny DGMP zany izy ho tale niara-ny asa voalohany tamin'izany tetikasa izany. Makasitraka tompoko amin'ny asa rehetra izay nitaterahana teto amin'ny faritra Boeny. Zay ny lava zay ny fohy fa hiditra vetrany amin'ny fampahafantarana ny vokatra azo tamin'ny izay fiarah-miasa nandritra ny enitaona izay. Ny faritra Boeny zany dia manana mponina 1,125,292. Zay zany ny olona ato anatin'ity faritra Boeny ity tamin'ity 2024 ity. Ny sehatra asa Access zany dia niasa tao amin'ireo distrika enina tamin'ny fokotany 970, tamin'ny commune 970 ary fokotany 120 tao amin'ireo centre de santé de base 100 ary niara-ny asa tamin'ireo agent communautaire 950 amin'ireo 220. Zay zany niasany Access niarahana ny asa tamin'ny fahasalamam-bahoaka. Ty fizarana ity zany dia zaraintsika 5 mazava tsara. Voalohany les moments clés. Faharoa amélioration de la qualité des soins. Fahatelo renforcement du système de santé. Fahaefatra changement social et comportemental ary ny farany technologie et santé. Hiditra vetrantsika amin'le moment clé hoe inona ny zava-nisy tena nampihetsi-po
teto amin'ity faritra ity. De voalohany a ny zavatra natao teto zany de fanamafisana ny fahaiza manao ny ekipa mpitantana teo anivon'ny faritra sy teo anivon'ny distrika. Betsaka ireo tetikasa tamin'izany sy programma ny tanterahana. Isan'izany ny fijerevana manokana santé maternelle du nouveau-né et de l'enfant, santé de reproduction et de la planification familiale. Jerevana manokana ihany koa satria zany tanjona ny fanjakana de ny fampienahana ny fahafatesany reny sy ny zaza ary indrindra ihany koa mifampidinana ny fahafatesany reny zany. Ao anatin'ny programme général de l'État amin'izao fotoana zao manomboka amin'ny ty 2024 ty hatramin'ny 2028 ny atao hoe FFP na fandrindrana fiainam-pianakaviana zay mikendry indrindra zany ny andrindra zay fiainam-pianakaviana zay. Fandrindrana l izy fa tsy limitation de naissance, zany hoe arakaraka ny fanananao eo am-pelatanana no iterahanao zany, ahafahanao mazava tsara hoe raha manana vola ohatran'izao za de iteraka ohatran'izao. Isorana ny accès zay efa nanao an'izay fampiofanana zay ho an'ny faritra boeny ary mino hafa zay faritra rehetra nitoanany teto Madagasikara de nanaovana izay avokoa. Nampanaovana ihany koa fiofanana ny mpiasa amin'ny fahasalamana makasika ny ady amin'ny tazomoka. Zay raha mbola fantatsika de isany anankiray mbola mahatonga fahafatesana be da be eto amin'ny zao tontolo zao. Misy ihany koa ny fampianarana ny fandraisana tanana ny zaza zany amin'ireo aretina mpahazo azy. Nanao ihany koa ireo programma fisorohana mba tsy hahatonga any amin'ny aretina sy ny vaccination contre Covid. Nampianarana ihany koa sy nampiofanina ary nampitombona ny fahaiza-manao ny mpiantsehatra rehetra eo amin'ny fahasalamana mahakasika ny fikirakarana ireo intrant sy fitantanana an'izany intrant izany. Misy ihany koa zay sery natao teo amin'ny ireo hôpitaly eny anivon'ny distrika de ny tetu na triage, évaluation, traitement, urgence tamin'ny resaka zazakely. De araka ny letatsika teo moa zany de efa nataoko ihany koa zany hanatsarana ny fandraisana tanana ireo olona voany mandera zany eo am-piterana mandera be loatra lay atao hoe Alliance pour l'innovation en santé maternelle. Nezana ihany koa nanatsara ny kalitao ny asa tolotra teny anivon'ny tompo-pahasalamana sy teny amin'ny ireo agent communautaire de ny assurance qualité des soins zany. De tsy nijanona fotsiny teo amin'ilay fampiofanana mahakasika ny fandraisana tanana ny olona mandelio ao aorian'ny fiterahana fa nampiarahana zany sy natsaraina tamin'ny alalany fanaovana ny AQS zany teo amin'ny sehatra zay nanatanterahana zany. Natao ihany koa ny fanaraha-maso an'ireo fahafatesan'ny reny manodidina ny fiterahana sy ny riposta mahakasika an'izany. Notanterahana ihany koa ny fandraisana tanana teny anivon'ny tokantrano ny tazomoka tao anatin'ny distrika 5 teto amin'ny faritra boeny. Distrika Mahajanga voalohany ihany no tsy nanao azy io. Natao ihany koa sy voizina fatratra ny fiovana eo amin'ny fomba amampanao sy ny toetsaina teny anivon'ny reny teny anivon'ny reny tontolo ambanivohitra, teny anivon'ny tontolo an-tanan-dehibe tamin'ny alalan'ny fampiofanana ny fahaiza mitarika ireo ekipa
ekipa mpitantana teo anivon'ny faritra sy teo anivon'ny distrika. Nisy ihany koa ny fampiofanana amin'ny fikirakirana fampiasana an'ireo fitaovana efa raitra logiciel zany mba hahafahana mahafaka manao famakafakana sy fakana décision tamin'ny alalan'ny fampiofanana ny DHS2. Dia natao ihany koa zany teo anivon'ny emara sy emady mba ahafahana mijery ny hatsarana sy ny kalitao nyreny antotanisa ireny araka nio DHS2 voalaza teo ambony io. Dia nisy ihany koa tsy nijanona teo anivon'ny sehatra fahasalamana teo anivon'ny emady na ny emara ihany fa nidina hatrany amin'ny communauté zany ny fanomezana sy fitantanana an'ireny antotanisa ireny. Dia ireo zavatra rehetrarehetra niofaninareo dia nanaovana fampiarana toy ny le tetu zay natao tamin'ireo hôpitaly eny anivon'ny distrika, ny le fandraisana tanana lay vehivavy mandeha lio eo ampiterahana, natao izany satria piloty dia tao marovoa ihany. Natao ihany koa ny fanatsarana ny kalitao ny fitsaboana teo anivon'ny CSB sy teo anivon'ny communauté. Hitantsika aorianao ny vokatra mahakasika ireo. Dia araka an'ilay voalaza teo koa zany no tanterahana tsy formation fotsiny fa natao pratika mihitsy zany ny le fandraisana tanana ny vehivavy mandeha lio eo ampiterahana. Ny tanterahana sy ny ranany asa tamin'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny agent communautaire ny fitsidiana sy fandraisana tanana ireo olona voantazomoka tany tokantranony. Dia nisy ihany koa ireo resaka rano, approche formation sanitaire amideosy zay nisy anakenina tato amin'ny faritra Boeny nahazo azy io, 3 tao Marovoay, 2 tany Ambadiboeny ary ray teto Majanga Tapitanana. Misy ihany koa fomba fiasa zay hoentina hanatsarana ny asa teny anivon'ny tompo-pahasalamana dia ny fanatanterana ny tompo-pahasalamana tomombana sy mahomby. Natao ihany koa ny progrès, raha amin'ny teny anglisy io hoe programme of organisational growth resilience and sustainability. Dia nampiofanana koa ny mpiasa amin'ny fahasalamana zany tao amin'ireo ekipa mpitantana sy teo anivon'ny CSB Manonga, tao amin'ilay distrika Manonga, ny fahaiza mitantana mba hanatsarana ny fahasalamana. Nanao ihany koa amin'le changement social et comportement sociétal ny atao hoe plansa na sehatra andrafetana hetsika ara-pahasalamana. Io zany dia nahitana vokatra maro zay hitantsika aorianao. Dia misy ihany koa ny approche changement du champion du changement, hitantsika aoriana ihany koa zany ny vokatra tamin'izany fanatanterahana an'izany. Dia nisy ny approche genre, nisy ihany koa ny approche jeune tanora filamatra ao na tafa, ary nisy an'le kapanina be miray e mass media efa hitantsika teo moa zany iny tamin'ny vidéo efa nalefa teo aloha. Tsy nijanona tamin'izay ihany koa fa niditra teo amin'ny fanadiovana teny anivon'ny communauté, ary isan'ny tao zany ny adivana tamin'izany ny fiparitany tay miparitaka. Dia nisy ihany koa lay antsoina hoe approche silka na adivoamamy izy amin'ny teny gasy, zay alavaina toy izao hoe vondron'olona an-toerana miara manao tahiry sy mifampindram-bola. Zay zany le silka, zany hoe natao indrindra io
hitsinjovana an'le olona na eo ara-pivelomana na teo amin'ny fijerevana ny fahasalamany manokana. Tena manana traikefa lehibe isika teto amin'ny faritra Boeny raha eran'i Madagasikara ny jerevana tamin'io resaka voamamy io. Dia misy ihany koa zay niarahana ny asa tamin'ny commune zany dia ny komity communal fampandrosoana ny fahasalamana. Dia nisy ihany koa zany araka ny efa voalazany tale lefitra ny programme access teo ireo distrika Manonga. Io zany dia nisy masotsivana natao ary zay tafiditra tamin'izay zany tamin'ireo distrika enina araka voalaza teo dia distrika roa ihany, dia ny distrika Mahajanga voalohany sy ny distrikany Soalala. Nampiasa ihany koa tsika ireo teknôlôjia vaovao ahafahana mikirakira sy manatsara ny fahaiza-manao ny mpiasa amin'ny fahasalamana toy ny Comcare, io moa zany dia fikirakirana antotanisa, ny e-learning fampiofanana ny mpiasa amin'ny fahasalamana ary ny access U. Tao anatiny zay rehetrarehetra zay dia nisy ihany koa tohana sy tantsoroka vetrany natao tamin'ny ireo institution misy dia ny direction régionale santé, ny service de santé des districts, ny agent communautaire, ny relais communautaire, ny commission communale de développement de la santé ary ny comité de gestion d'approvisionnement et de stock. Misy zany fanaovana jeritodika izy ireo karakaraka an'ireo institution ireo zany no anatanterana azy. Misy enibolana, misy telovolana ary misy isam-bolana. Nisy ihany koa fanomezana fitaovana isan-karazany ho an'ireo formation sanitaire. Misy ihany koa namezana fitaovana hitantanana eny anivon'ireo système de santé rehetrarehetra. Natao ihany koa ny fitadiavana ireo zaza zay mbola tsy nahavita vaksiny, zany hoe enfant zéro dose, misy famaritana moa io. Dia natao ihany koa zany ny riposta tamin'ireo valanaretina zay nahazo antsika toy ny kotrotro sy ny Covid-19. Zay ny moment clé hiditra amin'ny faharoatsika dia ny fanatsarana ny kalitao ny fitsaboana. Tao anatin'ity fanatsarana ny kalitao ny fitsaboana ity zany dia nisy masotsivana napetraka. Dia rehefa napetraka le masotsivana dia nisy mpiasa amin'ny fahasalamana 90 no voafantina anatanteraka izany. Tamin'ireo 90 ireo rehefa natao ny sivana rehetrarehetra sy ny fampiofanana dia 5/30 no tonga encadreur clérique rehefa nahazo fampiofanana farany izy ireo zany. Natao ihany koa teo anivony communauté fanatsarana ny kalitao fitsaboana. Kara 1/20 amin'ny 450 agent communautaire no lasa relais communautaire taoriany fanamafisana ny fahaiza manaony. Tamin'ny resaka AIM, AQS, CHRD Marvoy na le fandraisana tanana an'ilay hémorragie tao aorinany fiterahana. Dia nisy olana 5 vova zany tao amin'ny servisy anankitelo. Ny problème zany na ny olana hita raha tamin'ny taona 2024 ny jerevana dia misy zany rehefa manao fampiterahana ny mpiasa amin'ny fahasalamana na eny anivon'ny hôpitaly
na eny anivon'ny CSB dia misy ny atao hoe partogramme izay tokony ataony mpiasa amin'ny fahasalamana tsirairay anarana ny fivoaran'ilay hoe amfiry no hiteraka ty olona ty, inona ny olana, dia misy an'izay zavatra zay zany efa mipetraka io dia manaraka an'izay. Raha tao amin'ny CHR2 Marvoay zany nyresahana dia raha tamin'ny taona 3 raha nisy mpiteraka 100 dia 270 ihany nahitana an'izay partogramme zay. Niova nefa zany taty aoriana rehefa nahazo an'io fampiofanana io, fa rehefa nisy mpiteraka 100 tao dia 100 ny partogramme vita, zany hoe nanaraka ny procédure tsara zany ny CHRD vokatra ny fampiofanana. Raha tamin'ny 3 ile partogramme io zany rehefa fianona dia tokony fianona ara-dalàna koa. Fa ny zavan'izy zany raha tamin'ny 3 raha tamin'ireo 270 reo zany no voafeno, 20 tamin'ireo ihany no voafeno ara-dalàna. Fa tamin'ny taona 4 dia hitantsika fa izy rehetrarehetra zany dia vita ara-dalàna daholo nohony izay fanamafisana sy fanatsarana ny kalitao ny fitsaboana izay. Dia ohatran'izay koa ny enregistrement de la température service chirurgie raha 2,32 tamin'ny 2023 niakatra 100 isan-jato. Ohatran'izany ihany koa ny enregistrement de la température service médecine raha tsy nisy mihitsy dia 100 isan-jato izy tamin'ny ty taona ty. Ary reo olona sepotra teo anivon'ny hôpitaly raha 90 isan-jato izy tamin'ny 2023 dia niena ho valo faingo 720 zany tamin'ity taona ty. Renforcement du système de santé, inona daholo ny zavanisy tao. Dia nisy an'le TTM na tobim-pahasalamana, tomombana sy mendrika 530 amin'ny 750 formation sanitaire tao anatin'ny CHRD et CSB2 zany tamin'ity 2024 ty. Io zany no CSBU Soalala rehefa nanaovana tombanezaka hatrany amin'ny 2021 ka hatraminy izao raha nanomboka 450 izy dia niakatra ary ny farana tamin'ny 470 isan-jato. Ireo tobim-pahasalamana zany no avaozina sy no hatsarana zany dia 520 isan'ny CSB no hatsarana ary 8 taorianany fandalovany cyclone zany. Nisy ireo toeram-pivoahana 7 vita vaovao io ary 720 natsarana. Dia nisy vovy ao anaky 7 zay voanamboarina ary 2 no hatsarana. Ary araka le voalaza tary ambony dia nisy tobim-pahasalamana anaky 9 nahazo an'ilay certificat ami DOS. Tao anatin'io renforcement du système de santé io dia nisy ihany koa satria hoe système de santé renforcé dia nisy ny fijerevana akaiky ireo antotanisa zay voarakitra tao anatin'ny solotsaina. Nahazo zany tsika dotation na fanomezana ireo fitaovana ikirakirana teo anivon'ny CSB, CHRD et ny agent communautaire. Nahazo RMA na rapport mensuel des activités communautaires 370. Nahazo 100 tamin'ny RMA ny CSB ary 4 RMA ny CHRD isam-bolana io fa tsy hoe zay fotsiny nandritrany taona. Dia nanao ihany koa vérification réussite de source des données par l'utilisation de l'outil O2 vert AQRDR. Kan natao tamin'izany dia 80 tobim-pahasalamana sy 80 toby communautaire isam-bolana.
raha isan'ny telo volana izy dia vita daholy ny CSB rehetrarehetra, ary tao amin'ny nandritra ny 12 taona dia ny vita daholy ireo site communautaire ireo. Ka nahitantsika n'ilay taux de fiabilité de données ny RMA zay raha tamin'ny taona 2021 enimpolo isanjato zay niakatra ho 2.9 isanjatony tamin'ny herintaona. Ny changement social et comportemental ireto zany ilay lazaiko tamintsika hoe misy vokatra ho hitatsika ao arinarina ao. Reto zany ny tsara fantatsika. Nisy toby communautaire zany na tobiny ase redynamiser na namboarina mihitsy zany 7.9 sy 20. Dia nisy ihany koa ireo olona zany nampiofanina tamin'izay SBC zay miisa 7.9 sy 800 sy 20. Dia nisy ihany koa olon-tsotra olona zany formé tamin'ny lay leadership isa 5.30. Ary nisy fitaterana vontsitaitra 800 tanteraka nandritra zay. Dia nanao tsika zany sensibilisation spot ny isa 7.30 sy 900 sy 300 sy 4 alina. Dia nahatsangana ihany koa tsika zany teo anivon'ireo sekoly anankitelo coin jeune, zany hoe tao zany fampianarana an'ireo ankizy amin'ny resaka programme maromaro. Telo zany vita tato amin'ny faritra Boeny, teo Ambovondramanesy ny anankiray, tato amin'ny collège Charles Renel ary tany Ambatoboeny. Misy ihany koa le silika, efa nazavako amintsika teo le voamamy 7.9 sy 300 zany nisan'ny fikambanana silika io, ary 3 sy 400 sy 900 no membre tao, ka ny 7.7 isanjato amin'ireo dia vehivavy avokoa. Io zany tena nafinatra fa nisy efa nanatrika démonstration zany na silika, zany hoe fivoriany silika mihitsy izahay zany, ary tena hita hoe tokony hamparitaka eran'ny distrika rehetra isaka ny fokotany fa manampy be da be an'ilay olona izay fanaovana izay, indrindra fa eo amin'ny resaka fahasalamana. Zay isany ihany koa priorité ny fanjakana ao anatin'ny programme général ny État ny fametrahana izay mutuelle de santé zay amin'ity taona ity ray isaka ny distrika farafaratsiny. Dia nisy ihany koa ny mise en place de protection financière liée à la santé, ka olona 820 am'zato sy 300 sy 100 alina no nisitraka an'izay. Zava-nisy ihany koa zany dia 5.20 isanjato ny komity communal fampandrosoana amin'ny fahasalamana dia tafatsangana ny 5.20 isanjato. Tao anatin'izay ihany koa no nametrahana plan d'action sa na sehatra andrafetana hetsika ara-pahasalamana 9 sy 310 nisan'io zany, ka tamin'ireo zany 7.50 sy 300 plan d'action sur la santé maternelle néonatale, 9.50 sy 200 plan d'action sur le paludisme, 242 plan d'action sur la vaccination et 180 plan d'action sur le os. Io zany dia ny olona vondron'olona teny fotony, ny fokon'olona mihitsy miaraka amin'ny mpanentana no manatanteraka mandrafitra an'io plan io, dia ireo ihany zany no manatanteraka azy dia araha-maso rehefa avy eo. Ny approche championne zany dans la région Boeny, ny approche championne koa zany dia misy masotsivana eo amin'ny 20 eo izy io, ka zay tafiditra tao anatin'ny masotsivana no atao hoe champion. Dia nisy ménage champion zany 21 315. Nisy ihany koa couple champion
5328 nisy koa jeune champion 4598 ary nisy ihany koa ireo agent communautaire champion 224 tsy ireo ihany nisy fa CSB koa mba nisy champion nisy 420 champion nisy fokotany 720 champion nisy commune anakenina champion ary nisy district anakoroa champion. Izy le district champion Majanga Soalala. Teo amin'ny resaka teknôlôjia zay kirakiraina teo anivon'ny fahasalamana. Dia misy an'ilay araka ny voalaza tary hoe fikirakarana tamin'ny alalan'ny Comcare. Io Comcare io zany dia nampiasana amin'ny alalan'ny smartphone sy tablette. Dia nisy 740 no mpampiasa azy io teto, ka 9 ny mpiasa amin'ny fahasalamana ary 820 ny agent communautaire. District telo tamin'ny enina zany no nanao azy io niaraka tamin'ny access. Dia ny district ny Majanga faharoa, Ambatoboeny, Marivoay. Fa amin'izao fialany access atsoatso zao dia afindra fanjakana ny fitantanana azy io dia ho atao daholy ireo district zay mbola tsy natao. Ny taux de complétude ny RMA zany dia 770. Dia nanana atsika zany 8 points focaux Comcare eo anivon'ny district sy région. Nanana BRF anankidimy, misy 70 mpiasa amin'ny fahasalamana zany nahazo an'ilay e-learning tao anatin'ny Comcare, ka 900 no mpiasa amin'ny fahasalamana mbola eo ampanatanterahana an'izany. Ny prise en charge dans Comcare zany anaovana prise en charge dia akizy zaza 570 sy 700 ny voaray tanana ary vehivavy 1,770 sy 1 alina no voaray an-tanana. Ireo nanao fiofanana indray zany nianatra dia 20 no voasoratra anarana tao anatin'ireo tobim-pahasalamana 720. 20 ny koro feno ao anatin'izany ary 5 ny attestation ho azo. Dia nanao ihany koa surveillance io Comcare io tamin'ny Comcare ka 48 no alerte signalé tao anatin'ny fiche de signalement tao anatin'ny Comcare. Résultat clé indray zany ty: consultation prénatale, proportion des femmes assistant au moins 4 consultations prénatales. Izay zany ny idéal hoe ny vehivavy bevoka anankiray dia mahavita fisafona 4 mandra-piteraka. Ka raha hitantsika izy tamin'ny 2022 raha 9 isan-jato ny tokony tratrarina, 30 isan-jato fotsiny no vitantsika. Ary nafinaritra tamin'ny 2023 dia niakatra, rehefa niakatra hatrany zany, ary tamin'ny 2023 dia efa lasa 62%. Raha tsy miova zany io dia hiakatra misimisy kokoa amin'ity 2024 ity. Ny taux d'accouchement des femmes ayant reçu de l'utérotonique, zany hoe rehefa miteraka ny vehivavy dia misy ihany koa fanafody omena azy rehefa somary sahisahirana kely izy. Dia raha tamin'ny 2021 40% le izy dia niakatra izany tamin'ny 2022 ary amin'izao fotoana izao tamin'ny 2023 dia efa nitafiakatra 470 isan-jato. Taux de nourrisson ayant reçu les premières doses de vaccin anti-rougeoleux à l'âge de 12 mois.
raha ny tanjona sy volisan-jato dia atreto zany dia mbola latsaka foana isika fa na dia niakatra ara tamin'ny taona raiky amin'ny 24 roa amby 7 tamin'ny 3 7 mihinotsika zany fa amin'ity taona ity dia ho tratra io tanjona eo. Approche AUM AQS clinique pour l'amélioration de la qualité dans le CHRD Marvoy. De reo zany ny données de base tamin'ny septembre 2023 ary rehefa tonga tamin'ny phase de mise en œuvre tsika dia fahitatsika fa latsaka n'ilay seuil na iny menamena iny ny résultat indrindra fa atao amin'ny taux d'asphyxie néonatale au niveau CHRD Marvoy. Raha 60% izy tany amin'ny tany taloha tany dia araka an'ilay résultat hitatsika teo dia fa 8,69% la izy. Araka an'ilay resaka tsika teo hoe nisy masotsivana nitanterahana teo amin'ny traikefa sy ny fahaiza manao nyreo distrika ka distrika roa zany no tafiditra tamin'izany dia ny distrikany Mahajanga voalohany sy distrika ny Solala zay ny atao hoe distrika Manonga ka reo distrika reo zany dia nazo famatsim-bola famporisihana ho azy reo zay nitentina 50 tapitrisa ariary zay nividianana fitaovana teknika sy informatika ary ihany koa nanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa amin'ny fahasalamana tamin'ny alalan'ny leader développement plus programme plus. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy, izay no azo ambara fa raha nanaraka tsara isika dia ny tsara hatrany ireo indicateur sy ny fahaiza-manao ny mpiasa amin'ny fahasalamana tato amin'ny faritra Boeny nandritra izay fiarahana tamin'ny USAID access zay. Makasitraka anareo tamin'ny fanoanana, makasitraka ny mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa tamin'ny fampiarana ireo fiofanana azo dia makatelina tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy ny aino anay teto hatramin'ny farany. Mankasitraka indrindra tsika ny taleny fitalevam-paritry ny fahasalamana eto Boeny amin'izay fizarana ireo vokatry ny asa niarahana tamin'ny fandaharana asa access tato anatin'ny faritra Boeny. Tehaka ray, tehaka roa, tehaka roa, tehaka telo, tehaka be da be. Mankasitraka tsika rehetrarehetra. Manasa ny médecin inspecteur ny Soalala indray zany tsika zao mba haneho ny vokatry ny asa vita tao anatin'ny distrika misy azy. Misaotra magnome fivolagnana zay avy agny Soalala, manao mbola tsara tompoko lahy, mbola tsara tompoko vavy. Témoignage ny ataon'ny distrika ny Soalala eto misy taridresaka kelikely ny atao dia azavaina amin'ny na distrika Manonga ary faranana amin'ny fisaorana. Tany am-piantohana tany amin'ny 2019 tany dia nisy cyclone Belina nandalo tao amin'ny distrika ny Soalala dia nisy maromaro ireo faharavana tamin'ireo CSB sy ny CHRDD teo Soalala. Nanomboka tamin'ny 2021 nefa dia niditra tao anatin'ny programme ny access teto amin'ny région Boeny tsy latsa-danja tamin'izany ny distrika ny Soalala. Tamin'izay dia nametraka an'ilay nitsindriny ny taleparitra teo ny TTM ny programme dia niditra ny approche TTM izany hoe tobim-pahasalamana tomombana mahomby. Dia hita ary fa ambany ny indicateur zany hoe ireo tondrozotra
izay lazaina ireo mahakasika ny fahasalamana teo anivon'ny district tsy zarizary ny trano ary tamin'izay nametraka tanatin'ny fiofanana ny access fa ampidirina ao anatin'ny TTM ny districtny Soalala ka tsy ny CSB rehetrarehetra no nanomboanay anazy fa natao ireo CSB 2 5 ary ny CACRDD ka ao anatin'ilay TTM dia misy score apetraka zany hoe misy noty tsaraina zany ireo CSB ireo ao anatin'izany ny fotodrafitrasa ny manodidina ny CSB rehetrarehetra indrindra ny fandraisana eo anivon'ireo CSB ireo napetraka ilay antsona hoe baseline ary tamin'ny janvier 2021 dia napetraka ny any CACRDD Soalala sy ny CSB 2 CSBI Soalala tamin'ny mois de juin koa dia napetraka ho an'ireo ilay CSBD ambiny dia ny CSBD ny Ambohipaky CSBD Vilanandro CSBD Antsakomileka ary ny CSBD ny Andranomavo ny zarandraikitra ny EMAD na ny équipe de management district dia manao suivi an'ilay indicateur sy ireo scoring zay napetraka teo am-piandohana hoe ahoana ny atratrarana an'ilay CSB ho CSB ho TTM dia napetraka ary fa isaka ny 3 volana dia tsy maintsy ho tsaraina amin'ilay arifenitra TTM ireo CSB sy CACRDD ireo afaka enim-bolana dia natao ny fitsarana dia niakatra tsy moramora ireo CSB ireo ary niakatra hatrany ny score fa ny tena nampiavaka dia tamin'izy ireo enina ireo dia 5 dia lasa TTM taona ray taty aorina ary nisongadina tamin'izany dia ny CSBD ny Antsakomileka inona ny tena nampisongadina azy ny ohatra tamin'ireo CSB hafa dia nanampy an'ilay CSB ny CCDS tao aminy izany hoe nanampy tamin'ny plan d'action rehetra zay napetraka ary tsy vitan'izany fa nanampy tamin'ny famalavalana fefy ny CSB nandray anjara tamin'ny fanaovana abri ho an'ny mpitondra marary ary indrindra fanadiovana ny CSB ka noho izany dia velona ny fiaraha-miasa ary teo ny tsiry tao anatin'ny ekipany access district ny Soalala sy ny EMAD Soalala ndao sika hanao fanamby hanao an'ilay distrika manonga izany ny fanamby napetrakay tamin'izay fotoana zay dia taty amin'ny fiafaran'ny programme taty amin'ny faraparany dia lasa distrika manonga ny Soalala niakatra noho izany ny indicateur indrindra ny fahaterahana ny fiterahan'ny vehivavy tena anivon'ireo tobi-pahasalamana araka ilay teneniko teo dia nisongadina dia ny tao amin'ny CSBD ny Antsakomileka inona nefa ny zavatra apetraka amin'izao fiafaran'ny tetikasa zao amin'izao dia apetrakay fa ireo bonne pratique azonay tamin'ireo CSB 2 ny TTM dia afindranay amin'ireo CSB 10 ambiny izay CSB 1 ao anivon'ny district zaranay ny bonne pratique rehetrarehetra nandritra ny TTM izay ny fanamby apetrakay ary ny fanaraha-maso fitazomana izay scoring efa azon'ireo CSB 2 izay efa nahazo an'izany ary amprisina ilay anankiray zay ho ampidirinay ahazo an'ilay scoring nareo eto ampamaranana dia misaotra ny ekipa rehetrarehetra tsy akanavaka ao anatin'ny access na distrika manonga ny Soalala ny fanamby dia ho tandrovinay sala ny anak'Andriamaso
ireo fitaovana rehetrarehetra zay azonay ho fanatraranay sy ho fitazomanay ny indicateur sy ny performance zay ambony ary anatsaranay an'izany performance zany ka eto dia masaha mirehareha zay manana anareo dia mba ho vitanay samyrery am'izay le asa makasitraka tompoko lamaka telo ka ny médecin inspecteur amin'izay fijoroana vavolombelona ny amin'ny asany arahana tamin'ny fandarana access izay nefa tsy diso anjara amin'izany koa ny distrikany Mitsinjo koa dia manasanao médecin inspecteur handray ny teny. Ya, ombako manana ny fiarabana zay efa nandalo teo mbola misy tohina ny solala teo iny ka hotoizako. Ny fijoroana vavolombelona moa zany no atao eto tsy dia ataoko lava be le izy fa ataoko mazava ihany le izy. Niara niasa akaiky tamin'ny fitondrana tamin'ny programme anasa maefa miaraka moa zany ny tenako sy ny ekipako ao amin'ny distrikany Mitsinjo. Ny zavatra tsapako zany talohany nisian'ny fandaranasa ity zany aloha dia somary ambony ihany ny isan'ny reny izay maty teo ampiterahana sy ny isan'ny zaza zay maty teo ampiterahana ny décès maternel sy ny décès périnatal izany. Raha omeko antotanisa vitsivitsy anareo raha depuis 2019 hatramin'ny 2021 dia misy enina ny décès maternel tao aminay. Raha ny tamin'ny 2022 no jerena de janvier jusqu'au mois de mai dia nisy décès périnatal anankifolo dia tena ratsy tokoa zany. Ka izay zany ny contexte nisy ka tsy niraviravy tanana moa zany ny access manoloana an'izany dia nomeny fiofanana zany izahay makasika ny atao hoe SDMPR na hoe surveillance des décès maternels et périnatal et riposte. Taorin'izany zany dia nisy ny formation zay araka lazaiko teo hoe formation makasika an'io SDMPR io dia nitsangana koa zany ny comité SDMPR atao amin'ny distrikany Mitsinjo. Ny activité zay ho ataon'ny SDMPR moa zany dia ny audit des décès maternel et périnatal. Rehefa mandeha zany ilay audit dia ny vokatra andrasana zany dia ny cause profonde na ny cause probable rehetrarehetra izay natonga n'ilay décès maternel na ny décès périnatal. Ka à partir n'ireny les causes probables sy les causes profondes zay hita zany dia ireny moa zany mitondrasana fampianarana sy akana lesona ho an'ny agent de santé rehetrarehetra. Access zany no nanohana anay tamin'izany. Ka ny résultat na ny vokatra tsara azo tsapain-tanana amin'izany dia ny enina ny trangan'ireo zéro décès maternel zany zay depuis mai 2022 hatramin'izao. Donc vokatra tsara zany ny azonay tamin'ny access. Ary ny hena ihany koa ny fahafatesan'ny zaza teo ampiterahana. Dia mba angatahako manokana zany ny applaudissement ho an'ny access sy ny ho an'ny mpampivelona rehetrarehetra ao amin'ny distrikany Mitsinjo. Merci. Tombo lehibe ho anay zany ny fanananay an'ireo encadreur clinique zay vao nanao capacitation vetivety izay ahafahanay na dia tsy eo aza ny access dia manohy ny asa sy ny compétence rehetrarehetra natraikefa izay efa azonay. Koa eto ampamarana dia tsy haiko ny tsy todika amin'ny Andriamatoa DGMP, Andriamatoa Talier DRS sy Andriamatoa Talier ny access
dia tsy ho avelanay ho latsaka ny ezaka rehetrarehetra zay nataonareo fa dia ho tohizanay zany amin'ny antsakany sy andavany ka hoy aho hoe araka ny fomba fitentsika dia hoe akizay sy zala tsara e boko efa hainareo ny tohiny mankasitraka tompo mankasitraka ny médecin inspecteur mitsinjo amin'izay fijoroana vavolombelona ny amin'ny asa vita ny arahana tamin'ny access zao aritsika alohany ametrahantsika fanontaniana ny amin'izay vokatra ny arahana tamin'ny fandaharana asa na teto anivon'ny région Boeny zany na tao anatin'ny distrika izay nisongadina teo dia mangataka ny tarika Marjoby hanao fanentanana fohifohy dia iroso amin'ny ady hevitra sy fametrahana fanontaniana mahakasika an'izany isika. Cara,
gara-gara. Butuk-tuk po zara-zara. Barara manena gatanaga. Barara manena gatanaga. Mga turso mga mara. Mga turso mga mara. Bale! Gatanaga. Gatanaga. Sa tingpal bentanaga. Sa tingpal bentanaga. Sa tingpal bentanaga sa kalaban. Oh,
Tarika maro joby amin'ny fanalana ny torimaso kelintsika nandritra n'izay fienona ny vokatry ny zavabita ny tanterahana tato anatin'ny faritra Boeny izao. Raha tsy aivina dia lalantsaina maromaro no nozarainy fandaharana success anatanterahana n'izay tanjona iraisan'ny ministeran'ny fahasalamana izay dia ny amin'ny fampiroboroboana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny famporisiana sy fampiasana n'ireo teknôlôjia maro isan-karazany mba ahafahana mahazo ny antotanisa sy ny traikefa maro izay ny fampizarana tao anatin'ny mpiasan'ny fahasalamana taty amin'ny faritra Boeny. Ary tao anatin'izay koa
dia maromaro ny sehatr'asa sy ny asan'ny tanterahana ho fampiarana an'izay trekefa ny fampizarana izay. Koa misokatra ho antsika ny fanontaniana sy ny fangatahana fanampanazavana makasika an'izay voalaza teo izay. Koa dia misokatra ho antsika ny fitenenana. Mandra-pieritreretantsika ny fanontaniana manasam-panajana anareo telo mirahalahy teo, ny taleparitry ny fahasalamana, ny médecin inspecteur ny Soalala, médecin inspecteur ny Mitsinjoa, mba hiverina hiakatra eto anoloana mba ahafahantsika mamaly ny fanontaniana izay apetraka ny vahoaka. Ary tsy voafehin'ny district anankiroa ihany ny asa izay niarahana tamin'ny fandarana success, fa tao koa ny district sasany ka manasa an'ireo médecin inspecteur rehetra anankienina mba hiaraka hifanotrona eto anoloana. Andao ary be ny voalaza teo, tao ny vokatra azo, tao ny teknika nampitaina nazahoana izay vokatra rehetrarehetra izay, afaka manontanytsika hoe fanahoana no naomby, inona ny tena natao ary inona ny mbola iarahantsika ho tohizana mba ahafahantsika hampitombo an'izay fahasalamam-bahoaka izay. Raha tsy misy ny fanontaniana, ndraindray tena mazava, ndraindray tsisy azo dia tsy manam-panontaniana intsony tsika. Na ohatra hoe fanampim-panazavana. Ny distrikany Marovoay dia isany distrika izay nisongadina koa tato anatin'ny fandarana asa access, so dia misy azo lazaina ry zareo avy ao amin'ny distrikany Marovoay ary. Ie tompoko, Dr Martin lehibeny hôpitaly ao Marovoay. Manana ny mampiavaka azy manokana ny tao amin'ny CHRD ny Marovoay izay nosafidiana access tany amin'ny taona 2020 sy 2020 tany hoany dia nanomboka mise en œuvre, tena mise en œuvre nisafidiana tany fa tena nanomboka ny asa taty amin'ny 2020 sy 2020 momba ny fandraisana tanana ny vehivavy mandeha eo ary ny tratrany éclampsie. Iny moa dia teny baiko tsy dia hita izay andikanana azy fa ny éclampsie dia ilay fahatoranana mandritra ny fitondrana voka na mandritra ny fiterahana na aoriana kely ny fiterahana. Fa ny fandehanan'ny diso tafahoatra izay anisany atoboavana hatrenin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fisorohana ny fahafatesan'ireny eo am-piterahana no nanofanana ny CHRD anankiroa antenne voalohany teto Madagasikara dia CHRD ny Vatomandry sy ny CHRD ny Marovoay nanaovana ny andrana, nanaovana ny dingana voalohany. Dia tao anatin'izay CHRD safidianana ny CHRD izay dia nisy CSB2 antenne niaraka taminy dia ny CSB2 ao Akazomborona
sy ny CSB2 Antanambao Andranolava. Ny zavatra azo lazaina dia fombiazana tanteraka no niarahana tamin'ny access izay tolorana ifisaorana be dia be tamin'ny fitondrana anio approche vaovao. Ny tena nampiavaka n'ity approche ity dia ny ekipa iray manontolo manomboka eo amin'ny vavahady, ny mpamafa-trano, tsy misy anavahana. Marina fa fa nisy ny SONU, misy ny SONUP. Fa ity dia niavaka dia niavaka tany amin'ny fanofanana natsoina ireo manana ndraikitra. Teo ny lehibe ny district, teo ny be ny tanàna, niaraka niofana tany aloha. Andao atao ny fanavotana ny reny satria dia anisan'ny zavatra sarotra ny fanavotana ny reny hopiterana rehefa tratra ny fandehanana ra diso tafahoatra. Dia tafiditra daholo zany rehetrarehetra hatrany amin'ny lehibe ny fokotany ka hatrany amin'ny lehibe ny district, ny olom-boafity rehetrarehetra, ny aparta, fa indrindraindrindra tato anatin'ny ekipan'ny fahasalamana niaraka niofana tany koa na ny mpamafa-trano na ny mpibata marary dia samya nahazo ny anjarana ary niaraka netana ny hopitaly ray manontolo, tsy nisy akanafaka andao avotana ny reny. Zay no nampiavaka azy satria raha nisy ny famatsembola tany aloha ho an'ny SONUC sy ny SONUP, olona anankiray no nandehanaka any mampita ihany fa betsaka nytsirototra fa nanova ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa eo anivon'ny hopitaly ny fahatongavany approche de l'innovation ho an'ny reny mandeha. Sarotra ny miatrika an'izany reny mandeha zany. Rehefa manao veloma io reny io mahatsiaro na vitany asa rehetrarehetra ianao manao veloma foana izy dia nieritreritra ity zaza ho avelan'ny rehereto nefa manao veloma izy tsy ho tanany aina. Ka rehefa tonga ty approche ty vao manomboka ny stade 1 dia taitra ny rehetrarehetra, tsy nisy variana ntsony dia matetika avitra eo amin'ny stade 1 na stade 2 lay vehivavy. Ary rehefa nojerevana ny statistika raha ny anay eo Marivay manokana dia niakatra nisan'ireny mandeha eo am-piterahana manahitra ny mpiasa amin'ny fahasalamana amin'izay zavatra zay satria matetika ataontsika tsinitsinina lay raha mandeha izy eo ihany mandeha be ka fa nafatra tanteraka ny anay dia hita fa maro ny reny mandeha ary tsy taitra antsika mpiasa amin'ny fahasalamana raha tsy any amin'ny stade 4 matetika vao taitra ay tena mandeha ty olona ty nanova ny fomba fiasanay maro dia maro ny reny vao isa fa mandeha eo am-piterahana fa maro ny avitra ao anatin'ny stade 1 sy stade 2. Raha voasakany amin'ny stade 1 moa izy dia arapasoa arapatsara fa matetika eo amin'ny stade 2 ny atongavan'ny olona avy any amin'ny CSB dia azakazaka ny hopitaly. Dia ankehitriny ankoatran'ireo CSB2 anankiroa izay antena niarahana dia miara-miasa ny CSB rehetrarehetra ao anatin'ny districtny Marivoay ary teo moa izy mitsinjo misy ny SDMPR rehefa misy ny revue de décès maternel dia manana médecin inspecteur dynamique be zay koa zay fa tsy eo moa izy manetana amin'izay izy hoe tsy ilaina mihitsy ny hiraviravin-tanana sy hivanavana dia manao tasy d'huile ilay approche ka na dia mbola tsy voafana tanteraka aza ny any dia efa nahazo notion daholo ny CSB rehetrarehetra ka tsy misy varimbariana
raha vao mahita vehivavy mandeha eo am-piterahana. Izay ny any maro voa ihany. Miandry ny fantanianareo tompoko. Eny ary, Monsieur le DIRCAP. Misy fantaniana izay manitikitika za matoky fa tsy za rery no manitikitika an'izany fa ny vahoaka. Hitatsika fa reny no tatitra avy amin'ny distrika anankiroa teo, dia teo koa ny tatitra zay mety ny talemparitra. Dia fantaniana manitikitika hoe raha lasa tokoa moa zany ny access. Mba azonareo azavaina aminay vahoaka ve ohatrohatra ny aiza ny soritsotra hitohizany zany hoe vitanay samirery io. Ny mesure d'accompagnement zay hananatsika fanohizana n'izany asa zany ve efa eo. Raha nisy fijoroana vavolombelona teo hoe nandeha raha ny vehivavy avy niteraka dia aveo noentina namonjy tatia Marovoay nandeha inona. Izany rehetrarehetra zany mba tsy hitenenako hoe ny fitaovana sy ny fanafody izay hitohizany hoe vitanay samirery aiza ho aiza mipetraka amin'ny ministera ve sa efa napetra ny access daholo zany raha ohatra ka handeha izy, satria mivakalala ihany manko atsika amin'ny sehatra fandraisana andraikitra sy fitohizany zavatra ohatr'izay. Indraindray rehefa lasa ny prénominantika dia iny fa tsy zéro ntsony no taremarika hita fa miamitombo dia manodidididina an'izay mba tianay vahoaka ho anontaniana makasitraka nareo tompony andraikitra. Ie, tohizantsika ny fametrahana fanontaniana rehefa aveo miara-mamaly ny fanontaniana izay napetrakitsika. Monsieur le DGMP. Ay, rehefa aveo izy mamaly an'ilay fanontaniany Monsieur le DIRCAP. Sao dia mbola misy manana fanontaniana hafa? I madama farafara manangatanana sa? Ay, tsy manangatanana ka izy. Eny ary, raha tsy manana fanontaniana intsony itsika dia omenam-panajana Monsieur le DGMP hamaly ny fanontaniany Monsieur le DIRCAP. Izy. Ia, misaotra tompoko, misaotra Monsieur le DIRCAP. Iza no hanomboka hamaly fa reto namany reto koa mino fa manana valim-panontaniana mahakasika izay. Question pertinente. Ahoana moa zany ny ametrahana azy amadiana azy amin'ny teny malagasy fa tena izay tokoa. Rehefa lasa ny fandarana asa ohatrany tony dia matetika maty akaranany eo ilay tetikasa. Ao anatin'izay kanefa ny fanazavana tiana hoentina dia hoe ao anatin'ny programan'asan'ny ministera feno ity ilay fanontaniana napetraka ao teo satria izaza mbola saky antany ny ekipa rehefa avy eo hotohizantsika ilay izy. Ny programme USAID Access dia misehatra eo anivon'ny faritra 4.7 eto Madagasikara, zany hoe mbola misy faritra hafa, 7 hafa. Ao anatin'izany misy manana mpiara-miombonantoka hafa izy ireo, misy koa tsy manana izay atao hoe région orpheline. Mampalahelo fa ny ministera dia efa mikaroka izay iarahana miasa amin'ny mpiara-miombonantoka ho andrey faritra sasany ireny. Fandraisana anjara contribution no nentin'ny access izay nahitana fahombiazana nyresantsika teo. Ao anatin'izy fa ny programme dia ny ministera no miantsoroka azy iray manontolo. Raha mahakasika ny fahafatesan'ny renina ny mortalité maternelle no resantsika dia indicateur anankiray, tondrozotra anankiray ngeza be izy io izay mila hatsaraina satria ho antsika eto Madagasikara
manodidina ny 408 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. Zay ny indicateur raha nataony enquête na fanadihadiana tamin'ny taona 2024. Zany hoe mety misy fivoarana io fa miandry enquête sika ahafantarana totalisy, zany hoe mbola ambony dia ambony ary nametraka sika eo niveau ministère ao anatin'ilay feuille de route pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle ou amin'ny taona 2030 ou 200 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. Zany hoe de 408 vers 200 ao anatin'ny fito taona sika mila mahazo 30 points de ngeza zany a satria raha tamin'ny 1997 isika no nahatratra eo amin'ny 80 70 points eo 478 a de 1997 à 2004 izay de eritrereto tsara hoe ngeza be le ezaka fa ny ministère de nametraka izay fanamby zay eo amin'ny taona 3 iezaka tsika hidina hatrany amin'ny 200 ny fahafatesany reny ho amin'ny zaza teraka ka velona manodidina ny rahetsy. Ny fanontaniana tiana tohizana fotsiny de hoe fomba tsara traikefa tsara no nomen'ny accessentsika ho amin'ny faritra Boeny zany a nahazo tombon-dana satria anatin'ny district pilote roa eran'ny Madagasikara 114 district amin'ny sanitaire, roa any Madagasikara hiakatra 115 izy de Marivoay nahazo tombon-dahany fa ho an'ny faritra Boeny manokana ve isika ao Marivoay afaka hizara lay traikefa lay azontsika voalohany satria misy CHRD efatra eto amintsika ny any mitsinjo mbola CHRD 1 hatreto CHRD roa zany mampiasa lay chirurgie ho any Ambatoboeny sy ho any Solala hatreto lay fizarana traikefa izay ave azontsika mandroso tsara satria le zaraina reto efa vokatra tsara miampy an'ilay outil anankiray ho an'ny mitsinjo zay azo atao mise à l'échelle ho an'ny faritra Boeny aloha satria ny Madagasikara koa tsy maintsy dinihana makasika zay hoe isika samy isika sa mbola hipetraka satria ny olantsika matetika lay ressource hoe ny ety manana ao anatin'le tsy afaka mametraka azy nefa ny hita sy mivaingana lay tanjona tratratsika teo anatin'le izy teo le fiatsaran'lay tondrozotra makasika amin'le izy de tokony ho faritra pilote région pilote koa zany Boeny ao arinao azontsika eritreretina ny ao anatin'izay fanenana lay tahampahafatesany reny sy ny zaza manodidina ny fiterahana. Misaotra tompoko afaka manampy fa zay le izy hoe anjaran'ny ministère feno le izy programme fandraisana anjara nataon'ny fandarana asa access zay isorana satria nahazahoana nahavita dingana lehibe tao anatin'izay. Misaotra tompoko. Energy. Makasitraka monsieur le DG amin'izay famalina ny fanontanianany monsieur le Dirkaby izay mitodika ato amin'ny faritra Boeny ahoana ny fomba ahafahantsika hanohy an'izay fizarana traikefa. Ia, arak'izay efa nazavany tale général zay hoe programme ny ministère io zany fa appui zany nentiny accès anatsarana an'le zava-misy ny fitondrana marary aza miayay mihitsika eto amin'ny faritra Boeny fa ny fitondram-panjakana zay taroan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina de efa name ambulance fito miaraka tamin'ny ministère fahasalama fito amin'ny région Boeny roa any Solala de manana rairay avy ny district enina akoatran'ny any hôpitaly Androva sy ny hôpitaly Mavoky Atsimo zany hoe tsy misy olana io zany misy zany ny moyen afatsika mitatitra an'ireo olona ireo manatona tobim-pahasalamana. Misaotra tompoko. Energy misy manangatanana ao anatin'ny ekipa teknika ato amin'ny faritra Boeny manampy fanazavana ho an'ilay AIA
andry zareo fanjakana nametraka fanontaniana teo fanjakana izy nametraka fanontaniana teo iny hoe vitanay samrery aminazy zany ohatrany hoe nanilika anazy isika tsy zay mihitsy le izy zany fa tsy maintsy miara-miasa fanjakana zany nampiana teo a nampiany mpiara-miombonantoka teo ary zay le izy dirikaby tena aza manahy ianao zay tsy miala amin'ny fanjakana tsika miaraka e fa ireto mpiara-miombonantoka reto nanome fitaovana nanome fampiofanana nanome traikefa maro be zany hoe raha ohatra ka hoe bidon no nasiana rano de efa feno zany izy zao ampy sotroina ampy tsara entina hiatrika an'ilay zavatra hitranga sy hiatrehan'ilay mpiasa amin'ny fahasalamana eto amin'ny faritra Boiny feno tsara zany na ny fitaovana na ny traikefa ny reto mpiasa amin'ny fahasalamana eto ambany fiadidinareo eto monsieur le dirikaba aza matahotra ianao fa na izany na tsy zany a tsy miala amin'ny tondrozotra ny fanjakana isika dia ny fanatsarana ny kalitao ary indrindra ny fahasalamam-bahoaka vonona izahay na de tsy eo ntsony ary ireo partenaire anareo vonona izay anao sy ampiatra ny traikefa rehetrarehetra zay nomendry zareo Elniary mbola manana fanampanazavana ny taleparitra ny fahasalamana io moa zany hoe vitatsika samy rery ampitafika tsy ampitafika mahakasika an'ilay fanontanianany Andriamatoa tale général teo hoe ahoana ny fomba ampitanareo an'io de tsy maintsy ho ampita io zany amin'ny alalany manana budget de l'État ny fanjakana ary mandritra ny herinandro ty efa nitaterana zany misy fampiofanana de camion de tsy ao anatin'ny budget ny district anakefatra satria le projet eto Mahajanga voalohany ihany no manao de ny risahana ny tompona andraikitra avy any amin'ny district hoe ampiasao lay fananatsika de nanaiky izy ireo manatrika n'lay fampiofanana mahakasika ny accueil au niveau ny urgence ka mametoky zay Andriamatoa tale généraly fa ho taterahanay am'izay moyen ananatsika io zany misoratoko Eniary isan'ny nisongadina teo ny distrikany Mitsinjo koa dia manakambara ny médecin inspecteur mahakasika an'izay ya par rapport amin'ny pérennisation ny action teo zany asiko teny kely amin'ny misy moako zany regroupement mensuel zay ataon'ny access zany de vatsiny access vola zany mamory an'le mpanentana ara-pahasalamana isam-bolana io zany misehatra fa na mampita sy manao recyclage continu ho an'ny agent communautaire amin'izao tsika amin'ny teny io zany na mbola eo ara le access de aminay Mitsinjo zany de efa misy CSB anaky-efatra io efa manao le regroupement zay tsy misy vola zany hoe de efa zarina sahady zany le andraindraikitra zany le ny CSB na dia tsy hoe tsy misy vola raha de tohizana foana zany le regroupement mensuel merci Eniary voalaza daholo teo fa tena vonona izahay eto amin'ny faritra Boeny amin'ny alalan'ny ekipany ministèran'ny fahasalamana izay miantsehatra ao anatin'izany faritra zany fa mankasitraka mankatelina ny fandaharana sakisaisy izay nanome ny traikefa sy ny haitao rehetrarehetra fa vitanay samrery io ary izay no hirahira hoentinay ato amin'ny faritra Boeny hoe misaotra betraka amin'ny fizarana vitanay samrery io vitantsika samrery io ry faritra Boeny ato anatin'ny fitalevam-paritry ny fahasalamana koa dia mankasitraka anareo ekipa tarian'ny tale fitalevam-paritry ny fahasalamana namaly ny fanontaniana ary nanatanteraka an'izay discussion teto izay manasa anareo amonjy toerana ary
arak'izay fanazavana teo dia isan'ny nisongadina ny distrikany Marovoay ny amin'izay fampiarana ny fandraisana an-tanana ny vehivavy tratra ny fahaverezan-dra koa andao ara iarahantsika mijery ahoana sy ahoana mo izay teknika ara-pahasalamana hoentindry zareo ary hifampizarana amintsika ny amin'izay fandraisana an-tanana ny vehivavy manana fahaverezan-dra izay. Mailamailaka kely tsika ekipany Marovoay fa efa voniny zahay ijery ny traikefa izay noraisinareo ary hifampizarana eto. Isa ainatsika toy n'ilay tantara noentin'ilay sage-femme ambinina teny Akasoborona toy n'iny no hoarahantsika miaraka amin'ny ekipany CHRD Marovoay. Allô, docteur Cézanne, CSPSPD Kasomborona io. Major Bruno ato amin'ny hôpital be Marovoay mandray anao tompoko. Raha azoko tsara zany dia misy an'izany madame Francia 20 taona zany any aminao any, mandeha lio, teraka tamin'ny 7 ora alina dia amin'ny 3 maraina miverina mandeha lio indray, nefa fa nizairina. Voaray docteur, ho avy ny ambulance fa alefako any tompoko. Allô, docteur Edouard. Ia, misy an'izany madame Francia zany avy any amin'ny CSPD Kasomborona docteur ho avy aty amintsika aty. Premier part izy io, premier geste, teraka tamin'ny 7 ora alina hono izy io, tamin'ny 3 maraina nivadika ASPP stade Dio indray filazan'ny docteur teo. Ngamba miangavy docteur mba naizay olona zay tsika azafady tompoko. Eny Masor, ia tonga dia antsona daholo ny ekipa rehetrarehetra dia anao briefing vetivety tsika Masor. Ok. Ia, araka ny antsono Masor teo dia misy amiena avy any Kasomborona
ASPP izy io stade 2 izy miala avy any ary miantso ny camim any anatin'ny ambulance any fa mbola misene ihany io marary io dia zao tsika ifampizara asa anamoramora kokoa ny fanatanterana zay fandraisana tanana zay satria ny tanjotsika dia nireny avitra ao anatin'izao fitsabotsika zao isarika misahana ny voiveneuse ny paramètre Major Leonide mipréparé ny salle ary maka ny sareo imorasika atsika dia anao no manao ny compression de la aorte abdominale i Major Bruno manao ny documentation sy ny manao enregistrement rehetrarehetra ary manao communication atsika ary docteur Martin manomana bloc sahady satria efa stade 2 izy mba ahafahantsika miomana mialoha zay ena tompoko. Oui, efa misito ny tension ok ny raha nandena anao efa nafeno firy lamba na serviette nareo tany tsy mety pitsika izy afateo ok awara ny globe de sécurité efa lamba hoany roa efa maromaro zany liovert zany ny globe de sécurité ty bien informé ny samy coagula tsara donc tsisy trouble de coagulation ty olona ty ny tsisy atony terrain donc mety ou lacération vaginale ty mararitsika ty bon paramètre sarika efa mandela sainement deuxième fois fenaise fasina deuxième fois fenaise i Major rappelena ny ana amin'ny labo pour transfusion groupe azoli alefa so mafimafy ny sérum atsika fa manomboka déshydraté le olona bon ataony compression aorte abdominale fa mandeha le sainement Major mamena escabeau izy afahany manao compression mafimafy le pression anao dia atao zay efficace le compression de la aorte abdominale voilà efa misy oxytocine anankiroa anatin'ny sérum ampina anankiroa fa 4 ampoule oxytocine tokony ao anatiny io de préparer des ampoules en acide hydraulique 4 ampoules de répéter après 30 minutes ok sarika hoana le liovy any amin'ny labo miprépare 4 poisina PFC atsika
Anindrina kely vetivety asa matahotra fa efa karakarainay tsara. Efa tafiditra stade 3 zany tsika zao a, mbola tsy efficace ny zavatra atao. Donc comme préparer vêtement tisoc sarika. Tena mbola minika le raha. Tena mbola mandeha be ny raha te a. Ok. Za te sotro rano. Ao fa ampina ny sérumanao zany. Aza matahotra zany a. Miafy kely fotsiny. Ao fa ampina sérumanao a, amin'izany tenda maina zany zay a. Kely fotsiny a zany. Tsy marary ty. Vetivety kely fotsiny. Zay a. Voilà. Zay. Transfusion sarika. Efa mipetraka ny deuxième fois venazy dokotera RL izy ty. Apetraka ny sonde vésicale. Efficace tsy efficace les compressions abdominales? Échec a. Mbola échec ny. Mafimafy kely impression. Efa mafy mihitsy fa mbola palpable ny pouls fémoral. Donc apetraka ty sonde efa apetraka ny sonde, préparer sonde ancienne. Ok. Ya informer chirurgie fa efa tafadika stade 3 tsika, hanao réanimation tsika dia contrôler ny paramètres vitaux rehetrarehetra dia transférentsika ny amin'ny bloc fa lacération vaginale ty. Ao sokafana vetivety ny fe a. Ao fa apiditra sonde vetivety a zany. Amoana pipinao ty fa ty tsy marary. Any a, sokafana tsara, sokafana tsara. Sokafana tsara feneny. Zay a, aza matahotra. Zay. Eto zay amonjy ny ainao. Zay a. Efa voapetaka sonde dokotera. Misy amorisy post-apartum stade 3 tsika dokotera amin'izao fotoana zao a. Ny globe terrain, ny globe de sécurité bien formé, sans trouble de coagulation izy io. Donc lacération vaginale io a, angatana fiaramiasa aminareo mba ho transférena na bloc pour examen solovava. Metaka vêtement zay zao dokotera. Tamin'ny firy nanomboka nandeha raha izy teo ny vaovao farany avy any tamin'ny telo maraina izy teo. Stade 3 tsika angakaingana Tena mbola misaigny efa somary angakaingana kely a. mantsy izy fa eo a Somary lirana kely vetivety fotsiny neny a tany. Ao. De vadika andray mandeha. Okey. Ao vetivety. Lirana kely makany. angakaingana antsika fa raha tsy mandeha raha tsy hijanona ty raha ty ho faty vehivavy ty. Segment plié. Plié na segment Ok, vérifier tsara ny vêtement tisoc tsika. Ok. Vérifier tsara ho efficace. Rehefa transportable ny marary dia hoentina ihany bloc. Fa raha ny fitinana ny hoentin'ny docteur Edouard teo dia iverina fa ho lacération vaginale no mahazo an'ity vehivavy ty. Aza matahotra madama fa ampirantanana eto amin'ny hôpitaly be anao. Ataonay araka zay compression abdominale mazoro a. Vola azo compressena tsara misy an'ity vêtement tisoc ty. Aza mikropaka atsika fa ataovy mirindra ny asa fa na izany ara aza milona loatra. Paramètre sarika aoriana vêtement tisoc Ye. Zay rehefa stable dia mety ho transportable fanao briefing kely amin'ny famille. Risy fianakaviana. Ty fa misy. Ye. Araka ny hitanareo teo moa fa noraisina tany na fianakaviantsika ary ny azakazaka dia nazakazaka zay teo fandraisana anazy. Fa ny zavatra misy moa dia
tratrany fandehanandraha be loatra aoriana fiterana izy zany hoe misy tataka any amin'ny lalanjaha zany dia mila fanjairana anaty bloky nefa za zavatra zay dia ny ilazanainareo fianakaviana mba misy iomananareo amin'ny entomanana amin'ny fanatanterana zay zaitra ny anaty bloky zay zay dia makasitraka ny monsieur le maire moa tonga ny fanometanana tamin'ny fampandehanana marary taty amin'ny hôpital Beamarvoay makasitraka tompoko transportable afindrany amin'ny bloky ary afindrany amin'ny ampiakarana ambony sareo lamba hoantsika miaraka amin'ny isa rua telo Awa, lasanay aty amin'ny bloky lasa sady marary. Ie, araka ny fomba mahazatra atsika moa aorianan'ny asa amiana ohatran'iny dia tsy maintsy misy ihany ny débriefing atao ahafahantsika mijery hoe inona ny lesoko teo am-panatanterana an'le asa, inona ny tsara tokony hotoizantsika ary jerentsika zay mety sosikevitra mbola nitsarana kokoa ny asantsika dia irariana antsika rehetrarehetra ary angaviana samy andray fitenenana amin'ny fanatanterana n'iny asa iny mijery an'izay rehetrarehetra izay hoy zareo tao amin'ny documentation sy communication. Ia, tao amin'ny documentation sy communication moa tsy dia nanano sarotra satria nalaky le communication tonga taty amiko mokotsika raha teo moa nalaky tonga zay natsoina dia ohatrany lamina ny tao aminay documentation moa nisy ny fiche de surveillance sy ny dossier de malade dia tsy dia nisy olana firy tao. Ie, anareo amin'ny camime ny tao amin'ny camime somary sarosarotra ny mitransporter marary eny amin'ny lalana satria ratsy dia ratsy ny lalana avy any Akazomborona makaty Marvoay dia le vehivavy efa mandeha rà dia ny lalana mbola mitotototona ihany koa dia mitaraina le marary fa miezaka ihany izay nanao izay azony natao mba tsy hampandeha be loatra an'le rà sy mba hitazomana ny ainy mandrapatonga aty amin'ny hôpitaly sotra tompo. Ie, Major Leonida ny teo amin'ny compression abdominale nanahoana? Ny compression de l'aorte abdominale tsy nanano sarotra fa zay le ilana travail en équipe satria échec le compression de l'aorte abdominale dia efa niditra ny équipe manaraka nanao nampiditra ny vêtement anti-choc. Ahoana ny paramètre sy ny quantification anasan sarika? Misaotra nanome fitenenana dokotera. Ny tao amin'ny paramètre somary enjikenzika kely satria surveillance toutes les 15 minutes no natao dia isaorana ny équipe tao aorianan'le fametana ny vêtement anti-choc dia hita fa nisy fiatsarana le tao amin'ny paramètre makasitraka ny équipe. Ry zareo tany amin'ny équipe chirurgie? Ie, ara-potoana aloha tsika tamin'ny fiantsoana zao moa vao mivoaka bloc zany zay tsara ampahafantarina antsika zany fa lacération vaginale tokoa no nahazo an'ilay olona. Lacération vaginale rovotra ny vagin tsy tonga any amin'ny utérus fa teo amin'ny vagin ihany ka nanjaitra foana zareo teny Akazomborona fa taty ivelany adinony zareo nanjaitra tao anatiny dia iny angamba no tsara ijerevana miaraka amin'ny ekipa ny Akazomborona manahoana ny hotoiny fa ny antsika teto dia nilamina avitra somatsara ny marary. Programmena zany zay fiantsonan'ny ekipa ny Akazomborona zay ary raha midinika amin'ny zareo ary misy mifampihofanana kely momba ny fanjairana any anatin'ny
amin'ireny lacération reny raha ohatra ka mbola azondry zareo zairina le izy dia isaoranantsika ekipa tamin'ny fanatanterahana ny azy ary nirariana ny toizan'izao fomba fiasantsika mailaka ary efikasy eto anivon'ny tompo-pahasalamana zao saotra tompoka. seho sehatra vohikely ihany a maneho ny fomba iarahana miasa eny amin'ny hopitaly ao anatin'ny famonjenany ainy vehivavy tratrany fandehanany raha eo am-piterahana. Misy reo défi isan-karazany na sakana tsy maintsy ioarana hatreto aloha dia mbola fahombiazana ny azony hopitaly Marovoay. Illustration ihany moa ilay cas teo zay niombonana tamin'ilay seho teo amin'ny film cas ny vehivavy anankiray 19 taona 17 taona izy io vao samba niteraka saika niteraka tany amin'ny renin-jaza ambavaona amin'ny fahafatesana izy fa nataonay maivamaivana ny teo fa raha ny fianakaviany dia niady hevitra mihitsy hoe zay tsy hanohy intsony fa zay nitondra ny zanakanay mody fa ny hopitaly noho ny traikefa nomeny access noho ny fanofanana azo tao amin'ny access dia natoko tanteraka dia afaka nandresy lahatra ilay fianakaviana hoe alao tohizana ny fitsaboana fa raha ny fianakaviana teo ambavahadiny hopitaly dia efa nitolefika zareo hoe oentinay mody ny zanakay fa tsy ho avitra intsony. Illustration ihany satria nisy ambulance tsika androany fa tamin'izay mbola tsy nisy ambulance fa taxi brosy nitondrana azy. Io vehivavy io dia saika niteraka tany amin'ny matrone dia tonga teny Amboromalandy ihany. Sary-piterahana moa izy le zazakely tsy azo le reniny saika maty ihany koa. Iny zany no iriariany CHRD Marovoay ny fahafa manao tsy hoe ho avitra daholo zay rehetrarehetra tonga ao fa raha tonga ara-potoana ary tonga aloha dia avitra fa mbola misy ihany ny vitsivitsy latsaka. Makasitraka tompoko amin'ny seho sehatra nasehonay avy any Marovoay. ICS22 Marovoay ny amin'izay fanehoana ny hetsika atao ara-teknika hanavotana ny vehivavy mandeha raha aorinany fiterahana izay. Hiditra sady amin'ny tapany fahatelo sady mamaraparana n'izao atrikasa izao tsika dia ny fizarana ny sy fanolorana ireo fitaovana entiny ministeran'ny fahasalamana manohy ny asa eto amin'ny faritra Boeny koa dia omena ny tompon'andraikitra amin'izany anatanteraka ny fanolorana. Eny tompoko, reto moa zany ny santionany fotsiny amin'ny fitaovana zay apetraky ny programme de santé access aty amin'ny région fa efa misy listre zany efa misy listre zany ao anatin'ilay izy dia ohatr'izay koa zany no miandry any amin'ny district tsirairay avy zay ho atao ao aorianan'ity fa reto santionany reto zany no irahana amin'izao fotoana izao. Dia eo Andriamatoa talepatry ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny faritra Boeny sy Andriamatoa directeur adjoint ny programme de santé access anosiny an'ilay taratasy.
Saora tompoko. Dia ny ray zany mankany amin'ny directeur dia ny ray mankaty amin'ny mankasitraka tompoko. Mangataka ny anazava fofoy mahakasika an'ilay eny ary asiana fanazavana kely any zany mahakasika an'ilay fitaovana zany izay natolotra. Ny fitaovana hitantsika zany dia ny mobilier de bureau zany ny latabatra sy ny seza izay mbola tsara moa zany satria fitaovana efa nampiasaina ilay izy. Dia ny imprimante koa zany sy ny vidéoprojecteur, ny appareil photo. Ny any amin'ny district nisy ny matériel ho an'ny tablette ho an'ny responsable SIG zany izay nahazo daholo koa. Dia ny ao amin'ny bureau régional de formation koa nahazo an'ilay tablety. Tsy antonany io zany le izy fa misy koa ny matériel izay efa any raha tsy lasitsika misy ny smartphone izay nomenany SEA izay nanao communiquer miaraka amin'ny power bank miaraka amin'ny chargeur solaire. Dia nahazo koa zany araka le tetsy reny koa zany mijanona daholo ho an'ny ministère fahasalamana moa izay mitafitra anaty compte matière raha ny tokony ho izy. Dia misy an'ireny bisikileta koa izay nomena ny relais communautaire. Dia ny matériel de bureau, matériel informatique sy ny izay any amin'ny district moa zany dia araka ny fantenina teo fa mbola ho avy le listra dia mbola ho avy ilay fanolorana isaky ny district tsirairay avy. Izay angamba n'ilay izy amin'ny KPN fa mankasitraka tompoko. Adino, misy groupe électrogène koa tafiditra ao anatiny. Eny ary misaotra mankatelina ny fandaharana access ny amin'izay fitaovana rehetrarehetra natolotrareo ny ministère ny fahasalamana ato anatin'ny faritra Boendy. Ny fahitana ny vokatry ny fiara-miasa tsara toy izao indrindra no mamelona indray ny fanantenan'ny vahoaka ny amin'ny fahasalamana mirindra sy mamiratra indrindrandrindra ato anatin'ny faritra Boeny. Koa dia tsy hainay ny tsy hisaotra sy ankatelanareo ao anatin'ny fandaharan'asa access. Manoloana izany dia amaraparana izao atrikasa izao tsika koa dia manasa ampanajana ny Andriamatoa Tale misana Tale generaly misana ny fisorohana ara-pahasalamana hanao ny fanakatonana amin'ny fomba ofisialy izao atrikasa izao. Tompoklasy tompoko vavy isika manam-pahefana araka ny laharam-bona tsika rehetra mpanajana tanteraka ny ary fenitra izay tsy ho tononona intsony rehefa mandroso dia mandroso ny fotoana. Totosa teto ny lanonana ny atrikasa fizarana ny vokatra nentin'ny fandaharan'asa USAID access ho antsika teto amin'ny faritra Boeny. Azo lazaina hoe tratra ny tanjona indrindra ho an'ny fandaharan'asa tao anatin'ny fotoana niarana ny asa enitaona zany amin'ity taona
efatra-mbaroapolo sy roa arivo ity. Lazaina hoe tratra ny tanjona satria reny hitatsika teto reny ny atao fijoroana vavolombelona ho an'ny mpisehatra ara-pahasalamana, ny tompona andraikitra ara-pahasalamana ho an'ny faritra sy ho an'ny distrikta. Ary mbola misy ihany koa ny mpanentana ara-pahasalamana izay nahazo fanamafisana traikefa sy fahaiza-manao ho an'ny distrikta enina ho an'ny faritra Boeny. Manoloana anareo manam-pahefana, tompona andraikitra ara-panjakana, ara-politika, ara-drazana, ara-pivavahana ihany koa, dia fisaorana sy fankatelemana no atolotra satria somary lava ny fotoanantsika teto nefa nahafoy izay fotoana izay ianareo ary naharitra hatramin'ny farany dia misaotra sy mankatelina ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana izany ary mino fa ho matotra sy hitombona araka izany koa ny fiaraha-miasa antsika. Io ilay teny hoe vitanay samy rery le asa, vitatsika samy rery le asa, izay le zavatra misy satria tsika manana vahoaka, ny vohitra sy tanàna koa manana mpifehy azy dia ny fiaraha-miasa miaraka aminareo, ny sehatra fahasalamana no azontsika fahombiazana ao anatin'izany. Ny mpiara-mombonantoka no mety hijanona ao anatin'ilay fandaran'asa fa isika koa mirary isokatra tsy ho ela ny fandaran'asa mandimby sy misolo ny USAID, ny access ho an'ny USAID hitoetrany zay fiaraha-miasa izay azontsika mahazo vokatra tsara. Mahavelombolo raha ho an'ny DGMP manokana ilay hoe fitaliavana amin'ny ankapobeny ho an'ny fisorohana ara-pahasalamana dia anisan'ny fitaliavana na direction anankiray ao anatin'ny DGMP ny direction de la santé familiale, fahasalaman'ny fianakaviana, izay misahana manokana ilay fahasalaman'ny reny sy ny zaza dia ilay ny fampizarana teo monsieur le DIRCAB le izy hoe fandaran'asa programan'ny ministera 100 isan-jato fa ankasitrahana ny tohana avy amin'ny mpiara-mombonantoka amintsika dia ny fanjakana zany ny tompona andraikitra amin'izay araka ilay nitenenina teo hoe ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoha Jaina André Irina Rajoelina tamin'izao mandat faharoa zao nametraka ilay politique générale de l'État, politique akapoben'ny fanjakana, nametraka ho vaindohan-draharaha anatin'ny andry anankiray izy tariam-panokafana ny fampiroboroboana ny mahaolona tafiditra ao anatin'ilay fandrindrana ny fiainam-pianakaviana izay angatahana fiaraha-miasa tanteraka amintsika rehetra ihany koa izay manatrika eto ao anatin'izay satria araka ny ten'Andriamatoa Tale tsy hoe fandrindram-piterahana izay moa ilay andraisana azy amin'ny lafiny diso na lafiny mivilana hoe fierana ny zanakareo fa arakaraka ny efa mividy ny fianakaviana tsirairay no ameran'ny isa ka ahafahantsika manenjika ilay atao hoe dividende démographique na fandrindrana ny isan'ny mponina ka ilay mponina miankin-doha arak'ilay pyramide déjà zay ananantsika zao ilay mponina miankin-doha dia mba hivadika ho mponina afaka mahavelo-tena mahaleo-tena ampiakatra ny arikarena faobe ho an'ny firenena. Izay ilay tena tanjona ao anatin'ilay fandrindrana ny fiainam-pianakaviana dia anisany ihany koa ary mahavelombolo hoe distrikta iray aty amin'ny faritra Boeny anisan'ny distrikta pilote amin'ilay ady ezaka atao amin'ny fampianana ny fahafatesan'ny reny eo am-piterahana sy ny fahafatesan'ny zaza manodidina ny fiterahana dia izay no ny fampizarana teo. Ny ministera amin'ny alalan'ireo mpiara-mombonantoka maro ihany koa dia misy tetikasa iarahana ao anatin'izay fa tsara raha isika avy aty fotony no manomboka ilay fifampizarana traikefa azona mandroso amin'ny vokatra tsara mampienan'io anatrarana ilay tanjona amin'ny 3 sy 2 arivo hoe mba hidina hatrany amin'ny 200 farafaharatsiny ny vehivavy maty amin'ny zaza rahihetsy 200 décès maternel pour 100 000 naissances vivantes. Tena mbola avo zany tany zany
fa izay no atao hoe objectif réaliste na tokony ho tratra dia apetraka amintsika eto Madagasikara. Io koa miparitaka ilay antotanisa ho amin'ny antanàn-dehibe efa somary latsaka izy io satria afaka ohatran'ilay kisarisary nasehoan'ny ekipan'ny CHR2 Marivaux teo afaka manao intervention aingana dia aingana fa arakaraka ny fahalavirana dia mbola mitombo ihany ilay taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza fa arak'izany isorana ny fitondram-panjakana izay nametraka ireny ambulance reny ho ampiasaitsika amin'ny tokony ho izy eny reny fa tsy sanatria taterana vahoaka dia amin'ny fotoana tena ilana azy zay vao tsy afaka mihetsika ny ambulance satria isika mifaritra boeny na dia zany na dia zany mbola manana zone enclavé betsaka tokoa raha nytenena teo le TTM ho an'ny Solala nisy district nisy CSB roa mbola tsy tafiditra tsy zay Ambohipaky sy Andranomavo ireo tena naovana ezaka tokoa ireo satria ny Andranomavo zany ngeny tokony ho capitale économique ho an'ny Solala raha ny tokony ho izy ny abetsahan'ny-ponina sy ny rehetra ny district rehetra ankoatra Mahajanga voalohany manana ny enclavé anareo Ambatoboeny ny Stampoka sy Ankirihitra ry ampitan-dranory na dia Madiry Voalo aza atao hoe akaiky eo mbola manahirana antsika ihany koa rehefa ilana toeram-pandidiana andeha aty amin'ny CHRD2 ny Mahajanga faharoa ohatran'izany raha tsy diso hitako tsy eo monsieur le maire ny Mahajambaka mangataka amin'le enclavement manodidina ny Mahajamba sy ny sisa reny dia izay le hoe ampiasaitsika amin'ny tokony ho izy reny ambulance reny ahafahantsika manavotra aina be dia be. Ety am-pamaranana dia mbola mamerina ny fisaorana ihany avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay soloko tena eto miaraka amin'irety mpiara-miasa maro be eto ihany ho antsika rehetra. Nisy fitarainana tsy litsofina tamin'ny talen'ny CHU Mahavoky Atsimo teo efa maninona moa izahay CHU no natao Akilabao nefa izahay no atao hoe dernier recours ao anatin'ireny olana ara-pahasalamana rehetrarehetra reny dia any no farahevitra zany fanavotana dia antsipy ihany amintsika mpiara-mombonantoka moa izay satria doléance dia tsy maintsy hifampizarana ao anatiny fa nazanona tsy zany miezaka koa ny ministera mitady mpiara-mombonantoka ahafahantsika mampiakatra ny plateau technique ny CHU atsika. Koa ety am-pamaranana dia ambara ary ankoatra ny fisaorana izay nentina teo ho antsika rehetra izay tafavory ankasitrahana tsy fidia tsy havahana isika rehetra tompoko ambara amin'ny anaran'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa mifarana treto ilay atrikasa fizarana ny vokatra nandritra ny fitaom-piasan'ny fandarana asa USAID Access teto amin'ny faritra Boeny dia ny vanim-potoana 7 hatramin'ny 4 sy 20 zany dia mitondra ny teny fankasitrahana sy fankatalemana atsika nanatrika teto tompoko lahy sy tompoko vavy. Sotra tompoko. Mankasitraka indrindra tale general ny amin'izay lahateny famaranana teo izay sady ho famaranantsika ny homanantsika amin'ny fijerena ireo sary fanehoana ny asa vita dia iara ijery an'ity tsariny agent communautaire izaty tena mahafinaritra anaka tamin'ny mpiasa mahase aty dia mahazo fahafinaretana rehefa mieritreritra hoe nahavonjy olona raika na dia roa teo amin'ny fandalovany amin'ny fiainako satria zany maro le olona mila fitsaboana ao ny tsy manana ao ny tsy mahalala ao ny falavira-toerana faly rehefa mba nanao ase satria maro ny fahalalana mba azoko koa mifandraika amin'ny aretina kely azo tsaboana ety atoerana dia mba efa tsy sahirana zany ny olona fa afaka mahazo fitsaboana mifanaraka amin'le fahaizana kely mba hananako. Tamin'ny voalohany zao nakadalain'ny olona hoe raha tsy nianatra taiza akory ka andeha handray tanana zaza fa rehefa tato afara zany hitan'ny olona hoe nety le izy dia nanandrana.
ny azo mba nofinofiko rehefa ratra zay aby dia mba hoe ho maro ny tanora mba milatsaka sitrapo manao asa fandraisana tana ohatra anakafa tsy andry karama satria manko amin'ny tanora ankehitriny rehefa tsisy vola dia hoe zay tsy hanao asa boatra fa mba manao asa sitrapo dia mba fafinaretana ho an'ny tena adidy amin'ny fiarahamonina adidy amin'ny tanindrazana tena tiako ny asako mahafinaritra ary mahazo fafinaretana eo mpananaovana anazy. Manasatsika manakaja tompoko hijery an'le sary dia hifarana ery amin'ny conférence de presse lalovantsika angamban'le izy. Mandritra ny fijereny ireo olo-manan-kajana saina ny sary eny amin'ny petadrindrina, isika rehetra kosa dia hiaraka hikorana sy faly miaraka amin'ny tarika marjoby rehefa aveo atao anefitra ihany ary rehefa vita izay dia asaina koa tsika mba haka sary amin'ireny sary fahatsiarovana miaraka amin'ny photo rehetrarehetra hitantsika reny. Tato fampiafanana ny asa dia tato indray célébration ny journée ny malagasy mahavavy izay natao teto Aboiny tamin'ny novembre 2023 dia tia nirahana tamin'ny CSU mahakasika an'ilay SDMPR nyresahana teo. Ato indray dia fampiafananareo mpiasa fahasalamana ihany mba ho lasa mpampiofana ny mpiasa fahasalamana namany hanamafisana ny traikefan'izy ireo. Ho any Mahajanga faharoa eto zany tsika mahita an'le CCDS Kosanina tany Belbaka Ambalakida dia ato ambany ny fanaovana plansa ihany koa tao Belbaka sy Ambalakida dia ny manaraka eto ny tao amin'ny coin jeune tao Ambovondramanesy fizarana an'ireo fitaovana izay nampiasain'ireo ankizy vita ofana reto moa zany le tsy haiky natao nampanaovana fiofanana tao ao anatin'izay SBC zay dia ao anatin'ilay voalaza teo aloha mahakasika ny fanatsarana ny kalitao ny antotanisa miainga eny fotony dia ity zany tao Bekobay taria Mahajanga faharoa dia ity indray ny agent communautaire izay ao amin'ny Fokotany Besely ao amin'ny commune Belbaka ao anatin'ny fandraisana tanana ny Tazo. Miarabantsika ny avy aty Marovoay araky ny fanazavana Andriamatoa Leparitry ny fahasalamam-bahoaka teo dia misy 5 zany ny encadreur klinika ao Marovoay. Manaraka izany dia misy 920 ny relais communautaire vokatr'ilay fanamafisana ny fahaiza-manao eny fotony. Voaresaka ihany koa ny mahakasika ny teknôlôjia araka ny fahasalamam-bahoaka dia misy 770 zany na 147 ny AC nahazo ny mampiasa ny Comcare ao Marovoay. Ary naseho ihany teo koa ny resaka voamamina silika dia vita tao Marovoay ihany koa tamin'ity taona ity ny fankalazana ny andro ho an'ny voamamy izay nisy 300 mahery moa eraky boeny eo amin'ny 770 ny groupe any Marovoay. Ary nisy ihany koa moa ny fanatanterahana nay famonjena na firatrapena ny zazakely izay tsy nahazo vaksiny mihitsy na le hoe 0 dose araky ny voalazan'Andriamatoa tale teo izay nanala ny Marovoay tao anatin'ny catégorie 3 ho an'ny CSB sasasasany ho lasa catégorie 1 ankehitriny. Makasitraka indrindra tompoko. Eo mena namana avy any Mitsinjo. Ity indray zany any Mitsinjo ny relais communautaire avy natrika fiofanana dia manao pratique au niveau ny site communautaire manao tantsoroka reo ase namany dia ato ny suivi évaluation ny district zay manao mijery ny resaka qualité des données au niveau ny site communautaire zany dia ireto zany le relais communautaire 420 zay nahazo fiofanana dia nomenina bicyclette zay ahafahany manatanteraka le tantsoroka eny anivon'ny site communautaire
ity moa zany CSBD natonga mena be vary vita réhabilitation zay nataony access dia ny farany aty ihany koa dia ndresaka mendrika salama ny ekipa ny district ny solala sy mitsinjo miaraka amindreo ekipa avy aty amin'ny access mitsidika ndreo tokantrano amin'ny mendrika salama hitodika makany Ambatoboy indray zao tsika inity vaccination zéro dose natao tao Tsaramandroso sy tao Janovaky dia ny manaraka azy ato dia ny région sy tao Manerinerina sy tao Tsaramandroso miaraka amin'ny EMAD dia ny manarakaraka azy ato ny assurance de qualité de données routine ho an'ny Manerinerina ny assurance de qualité de données moa zany raha manatsarana ny ho an'ny district Solala zany dia teto le fanolorana an'ireo le fitaovana ho an'ny EMAD sy ny CSB tamin'ilay fahazahoana an'ilay fandrisika manonga nisy ihany koa ny fitsidiana ny CSB io tamin'io fotoana io ny tanjona anatin'izy moa zany dia mba hitazoma an'ilay district fonan'ilay manonga ary ny tsara dia mbola voalohany Soalala teto amin'ireo district manonga ny sary manaraka dia nilay nanaovana supervision intégré ciblé ho an'ireo agent de santé eny amin'ny CSB2 dia ny tsara tamin'izy ity moa zany dia folo no an'ny district Soalala ny lasa encadreur communautaire encadreur clinique azafady ary amin'ny farany ato ny formation pekadoma ho an'ny AC tany Ambohipaky sy ny AC teto amin'ny CSBU Soalala ya sotra eny tompoko mialohan'ny irsona ry amin'ny-tsaingo kasogoka dia manasa an'ilay olona nanao réunion tary mba akasary kely eto miaraka tompoko tsika le vorotay zany mba makasary